Tsangantsika rehetra ary. Nefanaina wira o amina zay mitala mbavoky soe mbavoky sozavatsoa ny mangeta etana aoe mbavoky sozavatsoa ny mangeta etana. Raha vorony zanak'Andriamanitra dia mba eo kosa satana iondrika hivavakatsika androka avy hatrany ny fanaratsy hivavaka itsika voninahitra ne dia mbola sandratra ho anao hatrany ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Raha mbola miaina koa zay ka mena hery tanjaka fahasalamana mbola afaka mamindra ny tongotray dia no aty hatranon Jehovah ny mahatsara anay. Mbola manam-potoana faly zay satria menao hery menao tanjaka afaka eno ny teninao afaka miazakazaka ihany koa Jesosy mamita ny asanao ary sambatra ihany koa ny fanahy zay mahatsapa fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao irery ihany. Tonga eto zay ankehitriny hitady anao Jesosy hianatra ny teninao andreny fampianarana avy aminao. Tsy faly aminay anefa ny devoly satana kalan'oro vazimba ry asa maizina maro samihafa ireo fa mitady ny hevitra rehetrarehetra eo andringanana ahatonga anay ho kamo ahatonga anay herikerika koa eto amin'izao toerana izao ahatonga ny sainay tsy fantoka amin'izany teninao izany. Zany indrindra Jesosy no hijoroanay anononanay ny tenim-pahefana avy aminao andravanay sy amtehanay azy ireo rehetra zay iaraka iompoa mampanara iaraka hanonona ny tenim-pahefana avy any aminao manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa tokony ataonko ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria za makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantarana zao no anaraka izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary diovo miboka avoay ny demoni efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka hozy taminy raisy mifanahy masina na elokizana no avelanareo dia voavela izany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia marino eto koa Jesosy Kristy tompo ilay teninao hoe manao ny rivotra hoira koa sy ny lehilahy fotaka amin'ny mpanompo koa. Dia zany indrindra Jesosy niaraka nangananay ny tananay andidinay fanaratsy ho ianao toeriny devoly dia andositra nareo izy iny ny tananay ho atsanganay andidinay fanaratsy izay manelingelina n'izao fotoana izao ko amin'ny anaran'i Jesosy Deo asana tevitra satana kalan'olo vazima rehetrarehetra Deo amin'izao toerana izao zany tsy manan-kely tsy manam-pahefana torako amin'ny afa-mason'i Jehovah zany Deona eto amin'izao toerana izao fatorana amin'ny rano Jesosy avy any Nazareta adalabo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany Deo eto amin'izao toerana izao asana kalan'olo izao vazima rehetrarehetra herina demona satana misy fe torako amin'ny afa-mason'i Jehovah zany Deo Mai amin'ny patra rehetrarehetra zany Deo amin'ny toerana ity nasana kalan'olo izay vazima rehetrarehetra torako amin'ny anaran'i Jesosy levony zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana fatorana amin'ny rany Jesosy Kristy velona sy mantsaka avy Nazareta levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nasana kalan'olo may tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo atsipy any amin'ny farimy atrafo mandrakizay. Sotra Jesosy fa misy andraha tafianao ary ianao araky ny habean'ny voninahitra aho ko aza izahay miaina voninahitra fa ny anaranao rery any mitsangana ka miaza retanora
Sanoa rofiva averitsika miredona tsara mitsangana ka miasa ritanora Andriamanitra izao no soa fasao ianao anenina sanoa ro fivalozana ritanora sano mety miova toetriana rivaoaka sano mety miova toetriana enary anomboka an'izao fotoana zao atsika ariavana manalo amin'ny tompo dia velaro eo ambany Masina vetrany ny salamo dia hidina miandalana eo ary zareo avao amin'ny groupe à distance satria manao asa ao ambony ao izy dia efa tonga dia miomana avy hatrany izy midina eto manatanteraka an'izay anjaran'izay dia mbola ao ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika dia miarabantsika rehetra ny amin'ny Facebook any manaraka an'izao fandaharana izao ary miarabantsika rehetra ny amin'ny onjapeo incu radio fiotazan'Tsoa satria mandeha mivantana moa ity fandaharantsika androany ity arahana amin'ny groupe à distance izany na ny asa atao zany tsy mivantana fa misy lanelany tany lanelam-potoana ihany koa fa Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny fisainantsika izany ny salamo fa 5:30 no andeha amezantsika voninahitra an'Andriamanitra asa ampitaindavitra zay moa le terme andediaviko fa tonga ihany asa ampitaindavitra zany le hoe à distance moa zany salamo fa 5:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 no salamo vakitsika dia vita izany salamo zany dia ny hira 5:9 miorena mafy tsara amin'ny ilay vatosoa mandrosoa amin'ny fahara mifikira mafy koa ataontsika miredona trany izany hira izany rehefa eo ambany masinao ny salamo fa 5:30 dia andeha iaraka nangatanana alohantsika hika mafy mihitsy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any alleluia masina Jehovah tompony maro enika mivonahany tany rehetra amen ny salamo fa 5:30 ary iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Jehovah mamalizy manana ady amiko miadia amin'izay mamely raisy ny apinga kely sy ny apinga lehibe ka mitsangana monjy ary raiso ny lefina ka sakano izay manenjika lazao amin'ny fanahiko hoe famonjena anao aoka homenatra soafa baraka izay miatadiny aiko aoka iambosy angay aoka ho tahaka ny akofa eo anoloan'ny rivotra izy ary aoka ny anjelin' Jehovah androaka azy aoka ho maizina ary aoka ny anjelin' Jehovah anenjika azy fa tsy ahoana no nanaovany fandritotofana azony tsy ahoana amandriany aiko aoka ny fandringanana ho tonga tampoka aminy ary aoka azoazo mifandrika arato afeniny ka ho latsaka amin'izay fandringanana izany indrindra izy fa ny fanahy kosa hifaly amin'i Jehovah sy ho ravoravo amin'ny famonjeny ny taoloaka rehetra na hoe Jehovah iza tahaka anao izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany ny ory sy ny malahelo amin'izay mambabo azy amen hira 5:10 sy 9 miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa miorena mafy tsara androsoa mifara mifikira mafike ny tompo manamba fa ho sambatra tokoa fara ny manompo mafike ny tompo manambara sambatra tokoa
ny mpanompo maso, ny mpanompo maso. Andiny fahatelo miady, miady ny ho mpandresy anao, ho mpandresy tontosa izay anjara eo ampelata Jesosy tompo no mijery jery sy mahita ny ata mahisy very zay rehetra vita Jesosy tompo no mijery sy mahita ny ata mahisy very zay rehetra. Andiny farany tao avy amin'ny finoana ny tananao, ry Jesosy atanjao, ry Jesosy atanjao ao ty mpanolo tena. Vavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina rainay Jesosy tomponay ianao rainay izay ny an-danitra ianao saotra anao midera makalazy manome voninahitra anao zay tonga eto amin'izao toerana maso zao zay amin'ny zoma hariva roa sasany zao lay saotra anao zay tompo no mbola famirapo-ny fitiavanao mbola velinay trapamonjena ary saotra anao ny fitantahanao tsiraray tany tokantrano isanay tonga somatsarana zay eo aminao eto amin'izao toerana zao. Andray fampianarana avy aminao tompo, andray fampahirezana avy aminao tompo, ary andray koa Jesosy malala zavatsoa avy aminao andray eto amin'izao toerana zao. Tonga amin'ny fotoana tompo anatanterana izany reto mpanomponao fidinao tao anaty maro Jesosy halateraka ny asa famponao mangataka aminao zay tompo tario zay ankehitriny ianao nanindriny le nokatra vavanay hitaridalina isan'oronananao ampahery an'reto mpanomponao ary nangatanay tompo ianao le mpampianatra indrindra soratra masina mba ho tonga mpianatra eto fa fitaovana fotsiny zay tompo araka ny teninao hoe zay mino aho ny asa ataoko nataony Dio asa anao tompo nataonay ka midiny ianao tompo anatrika an'izany midiny ianao ampianatra an'izany asa à distance zany reo mpanomponao mangetaetanao te afantatra marina mikasika ny soratra masina zay efa nampianaranao teto-tany tanterahanao teto-tany nanaovanao zany asa à distance zany manohy azy ankehitriny tongava ampaherim-ponao fantatrao rehefa mangetaetanao tahita ny voninahitrao izy Andriamanitra midiny ianao aroka zay rehetra ataona eto mba voninahitra ka makataka aminao aseho voninahitra amin'izany rehetrany saotra tompo ankehitriny tompo faly koa zay mbola mideranao koa manome voninahitra anao zay na dia eo ara-zavatra misy anay fahasahiranay nohony isan-karazany mbola tianay Jesosy mideranao manome voninahitra tahaka ny kerabiva serafima fa raisy favokatry fonay manao hoe masina 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 Jehova tompo maro ety voninahitra rehetra amen. Apetrakintsika. Sy folo amby zato andininy faharoa ry Jesosy mitenena dia anao fampidirana kely fotsiny afary zareo reto hitondra ny fampianarana eto ny amin'izany à distance izany ry Jesosy mitenena araky ny fombanao ry Jesosy mitenena c'est bon. Ry Jesosy mitenena araka ny amina izay manantena amina zay mambandry ny feonao fomarary sy manay batsabotsy antraony ty
fa tsy zay aneonio la soratsika rehetra namaly an'izao antso Zoma ariva izao lasa be io ny saiko ny zavatra tena anisany mampiasa tsy hoe mampiasa ny saina fa mahalasa ny saina zany a dia ny fahitana ny mpiarabelona amintsika matimaty sy tratrana zavatra maro izay tsy tany saina amintsika tsongamba fa mino fa maheno vaovao daholo ianareo a na maneran-tany zany na eto Madagasikara dia izany tranga rehetrarehetra zany mihitsy no antony namorinantsika indray amin'ity androany Zoma Fanavaozana sy Fampiorenana ity saika an-tany fotsiny kely atsangano ny tanana zay teto izy maly alakamisy zay teto atsangano ambony jerena vitsivitsy ihany ny teto maly dia ny ambiny rehetrarehetra tsy teto maly dia nanehotsika teto tamin'ny vidéo teto maromaro be noho izao mihitsy ary ny teto maly nanehoana za mino fa ho avy tsikelikely moa ny vahoaka an'Andriamanitra nanehoana teto maly ny amin'ny hoe manahoana moa loza miandry ny Madagasikara zao tsika amin'ny teny zao satria maly zao dia nasehoko anareo teto ny temple ny Bouddha zay efa mijoro eto Madagasikara any amin'ny toerana makany amin'ny mahitsy ihany dia niarana hita teto tsika tanàna ngeza be mihitsy dia feno tsangam-bato tsampeda be mihitsy ao anatiny ao ary dia tsara tarehy be zany toerany zany dia saika mitsidika daholo ny akamaroan'ny malagasy dia malitsika ny resaka teto ny hoe azadino fa tsisy olona hanao fandaniny mbola fotsiny amin'ny zavatra tsy ahoany zany ka hoe resaka torista na resaka fitsidiana ny atongavanao ao fa une fois ianao tonga eo amin'ny toerana ray dia efa misy hery eo amin'ny toerana ray io ambambo anao amely ny aparatoko ao dia amely anao mihitsy ny fiainam-panahinao dia fantaritsika ihany koa fa ny moské ankehitriny efa mameno tanàna feno izy zao tsika amin'ny teny zao ary nanareo raha ngamba mahita an'izany na tsy tanytsana ary hoe miafeno izy ankehitriny ny fanompotsamy koa tsy andaniny efa miseho isaky ny fokotany ary rahantsika mahita ary fa tatoato ny hainao manjery ny televiziona mihitsy zany dia efa tena mamevana ary tena hoe afaka miresaka malalaka afaka manaratsy tanteraka ny Jesosy Kristy sy ny fivavahana kristianina izany zavatra resahany zany tsy zavatra hoe tsy hita maso na hoe zavatra mbola atao amin'ny baiboly fa tsika rehetrarehetra miara mahita an'izany amin'ny tele sy miara maheno an'izany amin'ny onjam-peo dia mamerina fanotelony ihany eto androany tsy misy Jesosy Kristy izany mila sorony zany tsony noho izany raha misy olona maty etseroa tompoko dia tsy Jesosy Kristy akory ny mila sorony ka hoe mila raha izy fa tsy ampy ny rahany teo Kalvari fa matoa be dia be ny accident betsaka ny faty etseroa sy ny zavatra maro dia tsy maintsy amin'ny ankapobeny dia satana no mila sorona ho amin'ny ain'olona misy zavatra zany komploten'ny satana mafy dia mafy mihitsy aho mba hahafana mamotika na itsika kristianina zao zany noho izany anisan'ny boky tena tiako indrindra ny boky ny Estera ny itiavako azy dia vehivavy Estera nefa tena sany laza hoe ataoko ahoana moa ny fijery fotsiny ny tazana fotsiny ny fampitehana sy faharavany eto amin'ny fireneko izy izy fa tena sa Estera ka inona ny teniny novidiny Estera tamin'izany dia aloha nge jerentsika etsy amin'ny Estera toko faha-efatra zao le zavatra natao mipazy fito amin'ny dimapolo sy efajato 457 manoloana an'izany firoborobona asa na fanompotsisampy eto Madagasikara zany saika hita eto Madagasikara avokoa zany zao ny karazana fanompotsisampy rehetra efa misy temple bouddhisme zany eto efa misy hindoisme ihany koa eto efa hitantsika daholo mameno tanàna dia zany raha tsy mijoro ny kristianina tena amin'ny fivavahana marina ny fifoazana dia ao arindrinao normal raha ho reraka foana isan'andro eto tsika hiasa maina isan'andro eto zao le teny eo amin'ny Estera aloha alako mihitsy iny solomaso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko faha-efatra andininy fadimy ambin'ny folo manao hoe dao miara mamaky iriko mihitsy ianao mba hamaky zany raha sitraka ao mitsangana mihitsy ianao dia vakio amin'ny anaran'i Jesosy zany ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nampitondra valino amin'ny Mordekay ndray Estera ka nanao hoe mandehana ary voriony jiosy rehetra ary dia ao anao izy ary mifadia hanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina
ary izao sy ny ankizy vavika hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na de tsy araky ny lalàna azy, koa raha tahiny maty aho, de maninona ozy izy? De maty. De lasy Mordekay ka nanao arak'izay rehetra nandidiny Estera azy. Amen. Ray Masina mana masinana amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Vavakintsika. Mazava zany soratra masina zany Jesosy. Inona moa no nampahory an'i Estera tao an-dapy? Vadin'ny mpanjakana izy, ny hanikohanina misy, rano sotroina misy, fiadanana misy, satria ao anatina fanjakana. Fa nampahory an'i Estera dia ny fahitan'ny mpianakavy indrainy, mpianakavy ny finoana, reo mpiray tanàna sy mpiray monina aminy hiarana fampahoriana ary tandindomindoza satria manalokaloka azy ny aloko ny fahafatesana. Joro tamin'izany Estera ka nampiantsy fifadikanina, fa ny tena mandona ny foko mihitsy Jesosy ao anatin'ny soratra masina io. Dia ilay fitenenana zany vehivavy zany hoe raha tahiny maty aho dia maty hoy Estera. Telazy izy tsy olana amiko ny harena, tsy olana amiko na vadin'ny mpanjaka sy ny vola aman-karena, fa tsy azoko entina mandeha reny, fa hijoro anony amin'ny fireneko, hivavaka eo anatrehan'i Jehova ary hidongy eo aminy mandritry ny 3 andro, na dia zoako tsara raha mihinan-kanina satria tsy oro-kanina akory. Dia ajanoko zany noho ny amin'ny loza mitatao amin'ny fireneko. Enganenga isy fifoazana androany Jesosy na eto amin'ity toerana ity, na zao mijery tambazotra serasera zao, na any atokantrano mba ho sa tahaka an'i Estera, afoy na mety ministra izy mihaino an'izao, na député izy mihaino an'izao, eny manam-pahefana rehetra mety manana ny maizy azy, fa ho afony daholo zany voninahitra izany fa etry andohalika eo anatrehanao izy, iantso vonjy satria loza mananontanina no miandry ny firenenay. Na dia mety mbola tsy hitany maso ny sasany taminay ary zany, dia loza mananontanina zany, mirehitra ny fonay ankehitriny, miantso an'izany fotoana izany, na fiatomboana ihany ary, ohatrany tsy tia kalaza 25 juin 26 juin zany mihitsy zay Jesosy, raha tsy mibebaka eo anatrehanao, mangataka ny indra fonao mihitsiny, to mandatsa le hoe fahaleovan-tena hono ny 26 juin, fa mahatsiaro tena ho andevo zay ankehitriny. Ny vahiny ny tena manjaka eto amin'ny firenenay, ngamba misy malagasy manan-karena firy zany eto hoe fantatrao ny fahorianay, voaoziny zay, ary araka ny voalaza amin'ny baiboly eo amin'ny Deutéronomie, fa ny vahiny sandratra ambony dia ambony fa izy etry ambany dia ambany. Voalaza ao ihany koa Jesosy hoe izy ho mpampindrana, dia anareo mpindrana araka ny tenin'ny soratra masina. Koa satria anareo mbola mini manompo sampy ihany, dia na dia ny kely eo ampelantananareo ary hoe soroko aminareo Jehova Andriamanitra ray, ka omeko an'izay efa manana hoy ianao. Dia zany mihitsy eny zao ny zava-misy, na ny kely eo ampelantananay ary lasa ny olona ny tany kelinay, ny anjara trano kelinay, lasa ny olona zany Jesosy. Tsy mety tsy ny fonay raha angina amin'izany, tsy handeha higrevy zay, tsy mety satria tsy fomba ny kristianina zany, tsy handeha hanaratsy olona zay na mpanohatra na mpitondra, tsy handeha hifandranitrady no ataonay, vavaka ny azonay atao zany Jesosy. Ary fantatra fa ny vavaka manova zavatra, ny vavaka mindro zay fa ny vavaka ho ataonay eto, na dia adiny roa sasany monjara dia hanova zavatra ngezabe eto amin'izao tantaram-piainana zao Madagasikara izao. Fa Eli dia olona tahaka ana ihany, fa naheriny vavaka izy dia tsy nilatsaka ny ranon'orana 3 taona sy enim-bolana. Mindro zay fa ny vavaka ataonay eto, mino an'izany Jesosy Kristy, fantatro ny fiasanao na dia tsy takatro akory ary ny fahalebiazanao. Efa hitako zany, na narary any sitranonao, na nana olana ny vahanao, reto olona tonga reto koa dia mba tahaka izany. Maro tamin'ireo ny narary fa ny sitranonao Jesosy, maro tamin'ireo ny nanana olana fa nasehonao azy ny fahalebiazanao. Tsy niovy ianao maly sy anio haro mandrakizay. Jesosy Kristy avy Nazareta ny anaranao, hatramin'izay ka hatramin'izao haro mandrakizay ho mandrakizay. Zany anarana zany le anarana mahavonjy, le efa nitenenana hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjeny izy. Koa dia miantso anao zay eto androany, mba hanao tahaka an'ilay jambro rehefa nandalo ianao hoe ry Jesosy Kristy zanak'i Davida mamindra fo aminay. Mba jereo re zao fotoam-bavaka izao, tena nataonay amin'ny fona iray manontolo ho voninahitry ny anaranao.
mankasitraka indrindra Jesosy terainy amandraka izay ny anarinao Masina. Amen. Petraka itsika fanazavana hoe inona ny antony ny a distance ny androany. Fantatsika hoe amin'ny herinandro tsika dia akalaza ny fetim-pirenena. Ngamba tsy antantsony anareo hoe tena olona afaka marina vetsika zao sa mbola ao anatina fanandevozana. Fa fantatsika tsara mihitsy fa na ara-bola, na ara-toe-karena, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy dia tena geja mihitsy tsika zao. Tena ao anatina geja total mihitsy. Tsika nefa tsy manao zavatra tsy endry. Ka hoe andeha hoe ny amin'ny doany dia hoe amotika doany mivantana iny. Tsy hoe andeha isotasota any amin'ny toerana misy an'ireny zavatr'olona lazaina fa hoe fanompontsampy ireny. Fa manana fomba anankiray tsika izay nampianarin'i Jesosy antsika eto amin'ny fiangonantsika dia ny inona izany? À distance izany. Mba niriko mihitsy fa androamo maly nefa nisy fandaminana teto. No entina teto ilay horonan-tsary. Efa nasehoko anareo indray mandeha hoe indray mandeha izay nanao alim-bavaka. Zay tsy nalala fa tamin'io fotoan'io koa ary zareo teny Anosy Avaratra nanao alim-bavaka tamin'ny andron'ny confinement be reny. Dia tany anaty ala tany izay nanao alim-bavaka. Nanao à distance an-tanàna amin'ny anaran'i Jesosy fa isy fanompontsampy be hitranga teo amin'ilay toerana iray izay. Niara nitodika tamin'ny mihitsy zay. Ino ny afo-masonao Jehovah? Alefo! Do! Dia zay io manana finoana. Levona! Levona! Zay ny eritreritra hoe natao tamin'ny finoana le izy dia potika amin'ny finoana ilay toerana le doany tao. Fa tena voninahitra ho an'i Jesosy mbola hoentiko eto raha mila ianareo. 3 andro tao aorianan'izay may kilafo rehatra le doany tsy hisy nahanga. Tena may ara-baky teny tsy nisy miangana na dia kely ary. Koa zay any papanay mpiandro doany teny fa nilaza mihitsy hoe teto tsy nisy olona afaka niditra, tsy nisy olona afaka nivoaka. Confinement total tsy nisy afaka fa nahagaga hoe avaiza ny afo. Ohatra ny tiapa-herin'ny kristianina mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany hoe Andriamanitra raha miasa tsisy mahasakana. Fa zay kosa tena nitolona parain'ny andro. Tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy fandimby reraka dia miditra amin'ny mpiandry anankiray, reraka ny tany dia miditra ny anankiray, maka hery zay reraka dia mifandimidimby ohatran'izay. Paraina valaka tanteraka mihitsy io sandry ray manontolo io. Tamin'izany no nahitako hoe Andriamanitra tsy vitany hoe mandoro ara-panahy fotsiny fa tena mahavita mandatsaka afo tsy hita maso tena may. Mety tena hoe manina tsy mahita amin'iny andron'iny satria raha tamin'iny mety hisy fifanenjehana na ohatr'izany. Fa navelany tsara mihitsy 3 andro dia nilaza mihitsy hoe tsy hita hoe avaiza ny afo, tsy tena zay mihitsy. Ary faniriana ho averiny ny olana mandeha Facebook zao dia mandeha radio satria misy anara-tanàna voatonona mihitsy ao anatiny dia manahirana raha alefa ho hita eto. Fa amin'ilay fotoana sady tsy mandeha télé, tsy mandeha radio dia mahara-mahita ianareo dia asehoko anareo io maikila le doany dia nisy hazo teo akaikiny teo ravikazo dia nahavariana le hazo tsisy nikasihana ny ravikazo ray ary nefa nilelalela be ny afo dia afo mahagaga ange zany juste le doany any no may izy anankiroa mifanila fa ny hazo tsisy nikitihana na ohatran'iny ary. Ohatr'izany zany Andriamanitra rehefa miasa. Korazy ianareo, tsy mila mandeha makeny toerantsika akory fa anorantsika reto ray aman-dreny reto ampafantarantsika ny atao hoe à distance. Raha ny devoly zany atao hoe fanainga lavitra manositona mivady. Maninona pastera lasany pastera ny vadinainga lasany ody fity any tsy nody mihitsy izy ankehitriny. Inona no mampitomany anao amin'izany? Ko raha ny ody ve ny taona ny vadinao lasany ody fity tsy ho hain'Andriamanitra koa ve misitona azy mody makao an-tranonao? Fa nahoana ny ody ve dia maherin'o Jesosy? Manontany anareo ny ody ve maherin'o Jesosy? Fa tsika ndraindray mora ohatrany hoe bati moral tsika fa maninona no hainy ny taona azy tany. Nisy rahalahy dia andray avy hatrany iraka mbola aoriana ty fijorona vavonely ty hoe mbola paster io ny tantara zany. Lasa ny olona pastera niomby teo amin'ny tanàna anankiray dia noentiny dalo nandeha nandositra dia tia manodidina Antananarivo tety zany. Dia rehefa vao nentiny dalo nandositra dia niantso ilay tonitany mba hoe toambavaka rahalahy fa lasa ny dalo niomby taty. Dia ozy izy le rahalahy mpampianatra hoe aza mihetsika eo an-tanàna aloha nareo fa zao atao manandrify fotsiny atsimo andrefana varatra tsinana dia atao voatr'izao fotsiny ny tanànareo hoe amin'ny anaran'i Jesosy naiza misy ny ombonay fa atorako amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy mahetsika any fa zaho izy atiako hivavaka. Zay mihitsy nataony izy any 67 amin'io le rahalahy io dia niarana anao an'izay ry zareo iny alina an'iny. Tonga ny maraina niantso ny be ny tanàna tany mavaratra tany hoe misy omby tavela eto ny elanelina tsy fantatra na aniza na anisy.
de nijery tany le rangahy de io hoe ny ombony fa sady tsy nandroso tsy niverina fa nijanona tao anelanelan'ny talata ny volon'ondry sy tao anelany de nentina nody fotsiny ny ombony tao aorinan'izay. Omby raha zakany a distance, omby tsy lehibe noho ny omby mivadinao e. Azonao zany, omby raha zakany a distance satria ny dalo rehefa mangalatra omby de mampiasa ny aody hoentiny amin'ny ody fotsiny io de izy tsy mila mibaiko fa manaraka fotsiny de mitrifa ny omby io. Tazominao koa izy amin'ny anaran'i Jesosy tsy metsika tonga de tsy metsika koa io any. Finoana ny anaran'izany. Ka raha ina ny devoly atao zany aza tino afantsika ao anatin'ny loham-pino mihitsy fa io zavatra hainy Satana io tao amin'Andriamanitra ihany nakany an'io. Fomba an'Andriamanitra ihany io angalariny io. Raha manana doany ny devoly manana fiangonana, manao fiangonana Jesosy izy koa manao doany. Mampandro Jesosy izy koa mampandro eny amin'ny doany. Manao fadidra Jesosy manao inona moa tsy fadidra fa fandraisana fanasan'ny tompo. Tiany rahako de izy koa manao fadidra izy. Manana trano lay feonana ampiny kristianina FPVM ry zareo koa manana valamena. Anana nge zany tanao fa mitovitovy mihitsy le fomba fiasa ao anatin'izay ka ze mahery ihany no mandresy. Ka amin'ity androany ity raisinao tsara. Elohan'ny amaranako ny fitenenako de zao mandray taratasy kely ianareo rehefa avy eo de ny anaran'olona zay tianareo entina ambavaka soraty ao. Fa isy am'reto mpanompon'Andriamanitra reto hitaty an'izany amina sobika anankiray de alefanareo zay de hoentsika ambavaka zay anaran'izay any amin'ny farany. Miara mandroaka devolitsika de miakoatriny a distance atao rehetrarehetra any de hoentiny reo Jesosy ny anaran'le maditraditra kelinay. Lasa mandao ny trano mamilava sy rehetrarehetra ve ho hitanao fa Andriamanitra raha miasa tsisy mahasaka an'izany de ampiasa finoantsika manomboka eto ho voninahitr'Andriamanitra ray. Mahereza fotsiny ihany de tsy androany ihany nokory misy an'izao fa mitohy mandritra ny fetim-pirenena rehetrarehetra iny ny fankalazana ny antsika zany ny afo mangapoaka sy ny bomba nucléaire apokatsika de bomba ny Jesosy mihitsy amin'ity herinandro ity. Alatsao ny bomba ny Jesosy tena raha mampitomany angeranareo mahita an'izany templena Bouddha zany. Tantanana ngezabe ange zany ngezabe to Taninarivo tonga de feno inona mo tsangam-bato sampy be amin'Amarivony. Tena mampiorokoritra mihitsy mahita an'izany hoe eto a Madagasikara ve misy an'izany. Zay mahatonga antsika vavaksika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany de tsika tsy lavolefona ny amin'izany. Maninona hoe tsika mahery ny Jesosy tsika ataotsika fantatra zao tontolo zao fa lehibe ny Andriamanitsika. Vavaksika de amenaniraka mbola ny fitenenana. Saotra indrindra Jesosy am'reto ray aman-dreny ampianatra anay ny atao hoe a distance ireo, ampafantatra zay mety fiasan'izy ireo koa sy ny ilaivana an'izany a distance eto am-piangonana zany. Maro aminay ndraindray ohatrany tsy mino hoe raha tsy makany mihitsy angamba mety tsy mety ny asa, raha tsy hitako maso mihitsy angamba mety tsy mahomby ny asan'i Jesosy. Adiny olona ny teninao Jesosy hoe tsy Andriamanitra ny akaiky ihany fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa. Tsy Andriamanitra ny tendrombohatra ihany na ny avoana na ny lemaka fa manerana zao tontolo zao mifiasako ianao. Androany de ho pory fonao zany. Mety isy olona ijoro vavimbelona koa eto tamin'ny fiasany a distance tamin'ny fiainan'i Jesosy anambarany zany fahalebiazanao zany mba tsy raviravy tanana ny mpino kristianina Jesosy fa samy anandra tanana andidiny fanaratsy androdany zany ho voninahitry nareo. Ty tanana ity farak'izay atahorany Satana io Jesosy satria tanam-pahasoavanao io le misy afonao io Jesosy ireo vao mitsangana tahaka ny Mosesy mirodana daholo ny amalekita rehetrarehetra. Io tanana io reo vao mitsangana potika ny kalan'oro sy ny vazimba, potika ny fanjakan'ny aizina rehetrarehetra de fantany tsara hoe lehibe nge ny Andriamanitra ireo kristianina ireo fa izy matoritory fotsiny no andresentsika azy. Ifony kristianina Jesosy hitsangana amin'ny herin'ny ray manontolo ary ananelatra mihitsy izy maneran-tany zao de aneo ny fahalebiazan'i Jesosy de ho tanteraka amin'ny tenina hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Saotra Jesosy terainy amandrak'izay ny anaranao Masina. Amen. Raitsika mitehako reto groupe a distance ireto. Manasanareo tsangana hoe izavy le groupe a distance mba mitsangana deo le groupe a distance rehetrarehetra. Reo ry zareo reo zany groupe a distance mbola be da be sy fa reto solotenany fotsiny miasa any amin'ny 4e étage. Any amin'ny 4e étage isaky ny alatsinainy sy talata ary alakamisy
sy zomaro zareo miasany a dia isotra anazy ireo ataontsika mafy mitehaka ho an' jesosy ho azy ireo a ny amin'ity andro an'ity misaora tompoko a ray aman-dreny iraka ambola dia faly miara-batsika aminarany tompo za aloha dia tsoroko aminareo fa tena sady daikatra tamin'io asa distance io raha hitantarako anao a dia tsy mino ianao hitantaran'io groupe distance io a ny renany tsara ny tenenany dadanahako dada président rany atao zany teny tamiko tamin'izay fotoana izay a ampianatra iraka ahako ampianatra pastera ahako ampianatra mpampianatra ahako tamin'izany ny isan'le recyclage reny le alohan'ny feona mpianatra sy ny ray aman-dreny dia ozy dada tamiko mampianatra ianao rapitso iza nampianariko a ny iraka ozy a dia mipastera eran'ny Madagasikara le firirin'ny iraka iny zany a tamin'izany fotoana zany dia ozy amazany dada hoe za nge tsy manininina e za nge mbola mpiandry e ahoana ho a dada nanaovako an'izany ahoana nampianarako an'ireo olona efa manana tsaikefy ireo sady mpitondra fihavan'ireo zako mitantaranao a dia ozy dada tamiko andana fampianaran'i Jesosy ianao rapitso io ny andro a ahoana ampianaran'i Jesosy ianao mbola matikeanao za zao mijona anao vaviny zao alina amin'izany foa amin'ny 7 alina mbola tsy mamany ihany Jesosy foa amin'ny 10 alina mbola tsy miteny ihany Jesosy Jesosy ampianara aho le izy araka dadanandreo tonga dia izay misy ny teneniko a inona nampianarako an'izany mpampianatra pastera iraka izany ho a za mbola samy avonenana zany za mbola mpiandry amrome 10 alina mbola mifoa za mitenao zao a amin'ny 2 alina ny fo tena nandeha atory amin'izay fa te atory amin'ny 4 maraina Jesosy mamany ahako zao mbola nampianarinao tsy nijanona mihitsy izy nampianatra zao zany atao a distance zao zany vakinao makalao tenatra zao teneny daholo ho teneko aminareo rehefa avy eo vita le teny a tsy hitako tsony Jesosy tsy hitako tonga ny alaka tamin'ny 7 ora fampianarana tatsy ambony tany tamin'izany tonga dada tsy tonga za mbo ny andray dada anapy ampianatra an'le fampianarana distance tsy tonga izy dia misy namako moa raha bavisaondry zay nanisany niara-niasa tamiko a distance tonga teo izy fa tsy entinanao dia ozy zany hoe za re zany niady eto a zao aloha hatramin'izao aloha zany hoa za nanda eto rehefa nampianarina izy a dia avy eo dada tonga namafy dia izay nampianarany tompo amin'io zavatra io dia ny teny memy volany a dia Jeremia 3:20 jereo zany teny soratra masina moa nampianariko aty fa vitsoroko fahavymenareo fotsiny zany Jeremia 3:20 dininy 7:20 5:20 mazava tsara io tenin'Andriamanitra io ary soratra masina io mazava tsara io tenin'Andriamanitra io a raha nambaran'izany tamponopony izy zay voena Jeremia 3:20 any andininy 7:20 sy 5:20 hovakina amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe moa Andriamanitra ny ety akaiky ihany va ao Jehova fa tsy Andriamanitra ny alavitra ihany koa moa misy olona mahafy tena ao amin'ny firenena va ka tsy ho hitako Jehova tsy manerana ny lanitra sy ny tany va ao Jehova amen miainga amin'ny fampianarana io zany tsika miainga amin'ny tenin'Andriamanitra io tsika Andriamanitra zany mahita sa tsy mahita aloha mahita anao izy na aiza toerana misy anao hitany foana ianao sa tsy hitany hitany ianao na any amin'ny firenena naiza ianao na anao amin'ny toerana miafiny ianao na any am-pikadrany ianao na any anatininy ianao a dia hitan'Andriamanitra foana ianao sa tsy hitany hitany ianao mazava tsara io tenin'Andriamanitra io mazava io ary zay mahatonga ny hoe inona natao hoe a distance ny atao hoe a distance dia mitovy ny asa fifoazana ihany asa mpiandry ihany fa mahasamihafa azy a misy an'le a distance zany hoe misy inona elanelany azavaiko tsara zay mitsy navagnan'ny tompo elanelany io a na hita io a na tsy hita na akaiky io a na lavitra dia efa elanelany zay raha ohatra zao nandrifany leralato azoko atao zany na tsy fantany ary azoko atao zany vadinao akaikinao io raha mitody lamosina azonao atao sa tsy azo atao azonao atao zay mazavaina tsara zay zany ela izy zany rehefa fotsiny
fa tsy ampahatanao amin'le olona koa ianao ataoko a distance zava-tonga de tsy tondro mandeha na zavatra hafa mandeha saodiana fa ianao le manao a distance iny ianao mitondra azy amin'le olona lay aloha zavatsara fa nazavaka de zay mahatonga le na nilavitra ianao na akaiky na nita ianao na tsy hita dia asa distance raha misy entinambavaka de zao koa mariako raha vao miteny amiko ianao na miteny pasteur zao alay hoe eto ambavaka koa dika zay inona nataonao asa distance zay mamiasa ny olona io ianao ataovy a distance netiny hoe eto ambavaka ny zanako eto ambavaka ny vadiko eto ambavaka ny havako na eto ambavaka aho fa tsy hitanao izy tsy miaraka aminao tsy mivatananao zany hoe asa fifoazana eny fa atao asa a distance raha vao miteny ianao averiko tsara ty teny ty hoe eto ambavaka zay tsy maintsy anadiady ianao hoe fa inona nentina ambavaka anao amaty FPVM antsika de manadiady ianao manao dinidinika ianao tonga de réflexionao hoe raha miteny amiko zao pasteur zozoalay hoe amin'ny anina nety any herinandro bokatra ray aman-dreny mba tsy hisy sampona mba tsy hisy loza am'izany tsaiky moa ny daty fa efa henoko ny daty alatin'ny pasteur de raha miteny anazy zay za sady mandrava le zavatra mety isy mety misy loza mety ana io ndray moa mety niteny sasany sorona indray zao raha matoa misy taty pasteur zolay alay de tsika malagasy fa tsy kitana be matoa raha misy isaka accident tapoka zao ny pasteur zolay de amonjy any de misy olona koa pasteur zolay atao ty ka zay ny atao hoe asa distance foana hoe ny a distance zany ampiasaina foana tadinao zay tonga eto raha mametraka ny taratasy iny ianao araka ny teniny rehefa avy eo mame asa ny mpanompon'Andriamanitra ianao amin'iny esan'ny mpanompon'Andriamanitra mazava fa zava de rehefa manao any fa misy tsy ampy kely fa ny tenin'ny pasteur zolay ny anaranao aloha atao le mpitondra hoe za mpitondra an'ity rahanina zanako na rahanina vadiko na rahanina tsy haiko de zao koa mariana nijoro vavolombelona izy teo amafisy daholo ny teniny teo resaka bodasiny any tsisy aza ataonao an'ireny satria reny efa resaka fanjakany reny miaina eto Madagasikara reny ny azonao atao sisa a distance raha niteny izy teo boda islamy ohatra zay de fitingo ohatra zay de manarak'izay teny koa izy teo mitiasany hoe ny doany de mitiasika ny hoe inona koa izy teo doany de daly de ny ena de ny teny koa izy teo mariako teo Fampianarana solomasy dia ny zavatra rehetra de azo atao a distance daholo na ny omby io na ny kisoa io na ny akoho io na ny vorona io na inona io azonao atao a distance daholo na zavatra ary io na zavatra very io na olona io na poketry na volo io azonao a distance daholo tantaraiky nareo za moa zany ny timipy gisako tsy mainty manatody nefa miramoramo be le gisa vazy de nisy olona tonga teo amiko hoe za ozy ray aman-dreny tsy mety mihitsy ny fiopiko zay ataoko ray ny akoho tokony anatody tsy manatody gisa tokony anatody tsy manatody de ozy amatsazy hoe andorangany raha manatao distance fa manatody reo de nataony a distance le gisany de nanatody ka koa ny anaty tsy manatody nefa miramoramo efa mambolana de mba ataoko a distance Taninanadrano ty gisy ty any atrany etao Taninanadrano zay tato ambony tato no natao le gisa no nana nataonay misy mirahalahy tsy tadidiko izy raha ty nanao a distance le gisako hoe mba nanatody fa ny maraina an'ily de nanatody tonga de nanatody le gisa natratra raiky amby folo natodiny le gisa nefa gisa tsy manatody an'izany raiky amby folo natodiny nataonay a distance zako ana mihitsy zany fa agagany zany tsisy gisa manatody araiky amby folo zany fa rehefa nataony amin'ny rahalahy distance le izy nanatody le gisa nefa tsy maraina iny zay zava mahagaga amin'ny tompo mahagaga Andriamanitra anao zany de zay nataoko hoe aza atao a distance daholo zay rehetra anao tanao fa bloqué anao na misy blocage aminao ninonninony zany aza ferana hoe rehefa ranona de tsahako rehefa ity de tsahako fa ataovy daholo ary azo atao koa misotona fitahina fa mbola joro vavim-belona zany moa raha lavenisy de avy eo azo atao koa misotona olona sy tomboky ny olo ho avy ety fa nanana piasa atao tsy tonga izy hatramin'ny valo maraina ny andro azy any le piasa tsy tonga ihany nefa le tsy ambany ety tsy izy mipetraka tsy esosy ataoko a distance le dala iny ho avy asa fa tena efa ela loatra fa rehefa sy tomboka ohatra zao le vetivety tonga teo bloc teo le za ty efa ty raha misia fa azonao atao daholo tompoko araka ny teny tompo hoe zay mino
sa ataoko ny ataovy ny asa raha te ahita voninahitra to ataovy koa miantso eny lava resaka raha ohatra angamba mioko andray mandeha finisitra sa ty tsolo-pahambena izy zay moa zany ny ambangivangony am'le a distance mazava tsara aloha zay azo atao a distance dahola ny zavatra rehetra de ny tiako amafisina le manao a distance ity mantsy ty a distance ty de défi izy ty manao défi ianao manao défi amin'inona manao défi amin'ny devoly ianao mba jereo kely ange ty mpanjaka voalohany ty ahitanareo hoe zany ny olona tena masa manao défi mihitsy satria doany ozy pastera teo ataotsika ny dadarabe ataotsika sao de adinonareo koa zany fa na idadarabe io ary afaka atao a distance io mba iova mpamosavy zay le tereko hoe manao défi amin'ny mpamosavy ianao iza no sa anao défi amin'ny mpamosavy fa tsika kristianina amin'ny hoe asa distance sasatsy sa de andao avakitsika ny mpanjaka voalohany toko fa 20 tena ity tena naresy lahatra na amin'ny asa distance ary ty foana ny entiko amin'ny finoana mihitsy amin'izao asa distance zao tia zay nionany Elia tamin'ny aba sy nandresen'ny mpaminany ny bala mba eritreretinareo tsara fa elirery fa ty mpaminany ny bala ty nisy firy 500 lahy zany iny fa valo iady amintsika zany iny fa valo anatrika anao sao de eritreretinao hoe ny devoly koa isangy aminao voiny sirto fotsiny anao fanandrina aminy zahony de tena iady am'le demoniaka ry na zahony de iady am'le dadarabe ry na izahony de ifanandrina amy doany ary a distance zany fa tsy hoe atao may alefa ny afonjeva may fa inona ny alana ny Elisy eto mba hijereo tsara ny alana Eli eto vakitsika ny tsingintsika riva rehefa any hatramy vakinareo hatramy voalohany ka hatramy farany ty fa ny andininy fa enina amy 30 520 aloha anombotsika azy tsara am'izay azonareo tsara mantsy le tiako isaritana ansaitsika hoe manana an'izany tena hoe finoana tahaka nanana ny Elisa zany tsika ary manana an'izany tena hoe fandresena tsisy tahotra eritrereto tsara fa Elisa fa tsisy tahotra mihitsy izy fa raha vao ny olona ray manao a distance ka miana any ka matahotra de efa mbesora aza manam-pozo ny tompo azo zavatra aminy zay aloha tadidio voalohany raha vao ny olona ray mihitsy miomananao a distance de inona zany tokony ananana fasahina tsisy tahotra ana kely azy jere tsara ny 520 amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny ary hoy Elisa tamin'ireo mpaminany mibala mifidiana vatotsombola iray ho anareo ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo ny maro ary miatsoa ny anarany Andriamanitra reo nefa aza sina hafa ao dia naka vatotsombola izy izay nomena azy ireo ka nanamboatra azy dia niantso ny Andriamanitra bala hatramin'ny maraina ka hatramin'ny mitatao vovonana ny andro izy ka nanao hoe ry bala enoy kanto tsy nisy ny aino nanamaly akory ary naninjakinjaka tamin'ny alitara izy nataon'izy ary noho ny mitatao vovonana ny andro dia naniesoeso azy Eli ka nanao hoe enoy tsara mihitsy niesiesony Eli mihitsy zany atao hoe fahasahina zay le tiako ananatsika mpanao a distance sa manambanimbany mihitsy zay inona kory zay dadarabe zay inona kory zay mpamosavy za tena mpanao an'izany mihitsy za miteny an'izany mihitsy any aminay mivoa raha tena mpamosavy izy mivoa de dondomy atao traniko fa tonga de tsilivoko fa na raha any ambony varavara any amina ty anina koa ny tafany misy krista tonga de sokafako akina varavarana jereko zany ny atao hoe fahasahina jere tsara tena ataony Eli ty ary io ny tena maharesy lahatra na hoe tena asa distance mihitsy zao nataony Eli zao aizitsika ny 520 ary mitatao vovonana ny andro izy dia naniesoeso azy Eli ka nanao hoe miantso mafy any fa Andriamanitra izy angamba sondroindresaka izy na miavela na nisy na leny na matory anga izy ka tsy maintsy ho foazina dia niatsy mafy irany ireo sady nitetika ny tenany araka amin'ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pilaotrany tamin'ny tenany ary na dia efa nitsidika aza ny andro
dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoana fanatitra hariva. Nefa tsy nisy ny aino nanamaly na ny aino azy akory. Ary hoy Elisa tamin'ny olona rehetra manatona. Tena natona azy ny olona rehetra. Ary Elia nanamboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava, ka naka vato 12 araka anisan'ny fireneny zanak' Jakoba, izay nahavita an'ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no anaranao. Ary izany vato zany dia natao ny altara ho any amin'ny anaran'i Jehovah, ary nanao hady kely manodidina ny altara koa izy, izay mifafy voan-javatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra ny kitay azo izy, dia nandrasa ny vato trombolay ka nametraka azy teo ambonin'ny altara, tao amin'ny natin'ny kitay azo, dia nanao hoe feno rano siny 4, ka idino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay azo. Dia hoy koa izy ataovy indray izany, dia nataony indray, ary koa izy ataovy indray koa izany, ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nirotsaka manodidina ny altara. Eritrereto tsara fa nasiana rano mihitsy io ka nofenony rano koa ny ady kely. Jerenareo tsara, ny 130. Ary noho ny tamin'ny fotoana fanatitra hariva, dia nanantona amin'izay Elia mpaminany ka nanao hoe ty le vavakely izy ty, Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, ako fantatra ao anio fa izao no mpanomponao araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Miaino ahy Jehovah mba hahafantarany reto olona reto fa ianao ny Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fonondray. Eritrereto tsara, zany ny vavaka ny Elisa zany. Dia ahoana amin'izay ny 9:30, dia nilatsaka ny afon'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato, ary nivovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary nahita izany ny olona rehetra dia naninona? Dia niakohaka ka nanao hoe Jehovah ianao ny Andriamanitra. Ahoana? Mahery ny Andriamanitra sa tsy mahery? Inona zany ny tediavin'Andriamanitra amiko sy aminao? Tena mila manana finoana, manana fanantenana, ary maninona koa? Fieny fahasahiana tompoko. Fa raha vao ianao misy tahotra kely, le vadiko fa 5 taona ve dia atao hoana indray mbola merina an'iny izy ary rifa fampiaraka amin'ny vehivavy hafa. Aza manao tonga dia ajanony ny disctance. Ary zay foana ny fiteniko amin'olo hoe mino ianao fa in'Andriamanitra manao an'io. Fa raha vao tsy mino an'izay ianao fa ahoana moa tokony inony Elia hoe reto 500 lahy reto mifanatrika amiko, za rery ataovy aloha ny anareo izy Elia. Ary navita na niesoeso mihitsy ty Elia ty, nanadroadro tsaiko zay fanana fa any aminay bazamanzay gany hoe mahabadrabadraona akadalaina. Ary zay foana ny mahatonga na ny adversera rehetrarehetra amin'ny devoly zay manana dia teneniko an'izany foana. Na inona olako zay tsisy dika an'io anatrehan'i Jesosy sy aninona eo io tsy mahafaty aby io. Zay mihitsy le izy ka ambanina ohatra zany mihitsy. Fa raha vao io anao mifiarotraina amin'io, aza manam-po dia jerevy tsara inona zany no mahatonga antsika kristianina. Dia jerevitsika indray ny any amin'ny Matio satria fianarana soratra Masina ihany izy ity. Any amin'ny Matio any, toko fa 7 aloha. Matio toko fa 7 ny 4:40. Nisy le nanasitranan'i Jesosy any lehilahy azony demonity nampahoriany demonia tamin'ny aretina. Dia jereo tsara ny tenin'i Jesosy vakinareo any an-trano fa raisinareo fotsiny fa zay ny atao hoe fampianarana soratra masina fampianatra tsika eto. Matio toko fa 7 ny 4:40 vakio anareo io fa tao nanaovan'i Jesosy mihitsy hoe vakio kely amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa tonga tao amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe tompoko mamindrafo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa fa matetika izy ampanjerany any amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho fa tsy hainona ny sitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe ry taranaka tsy mino sady efa nivadika mandra-pahoviana no itoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo entao ty amiko izy. Ary ny teny mafy azy Jesosy dia nivoaka tamin'ny demony ka sitrany ilay zazalahy tamin'izany ora izany. Dia
8:20 dia nakao am' Jesosy jereo tsara ty a dia nakao am' Jesosy mangingina mpianatra ka nanao hoe nahoana izahay no tsy nahavoaka azy ary hoy Jesosy ao inona ozy noho ny amin'ny fahakeleza ny finoanareo manina zany ny finoantsika raha ohatra ka tsy mahavita an'io asa io kely loatra ka itsika ty raha ohatra ka finoana mbola tamin'ny 1980 ve mbola ho ampiasainao am'izao mety sa tsy mety tsy mety a raha ohatra ka finoana tamin'ny ataoko fotsiny akaikikaiky 2020 mbola tsy ampiasainao am'izao tsony fa tokony atao inona zany ny finoana eto tokony ampitomboana ny finoana satria mafy ny adversaire mafy eny zavatra tiatsika kristianina am'zany a distance zany tokony ampitomboana zany ny finoana fa tsy finoanao tany amin'ny sekolo lady mbola hoentinao am'izao fa mampiandro zao mampanonton'Andriamanitra zao na finoanao tany amin'ny katekômena raha ohatra ianao navavaky intelo isan'andro mba tokony atao impiry zany tokony atao inenina mihitsy ary raha ohatra anao navita mifadihanina ohatra ka indroa isan-kerinandro tokony atao impiry zay le mampitombo finoana raha ohatra ianao mpamonjy soratra masina impiry dia tokony ampitomboana eto Jesosy ake no niteny an'izany eto hoe tsy rahalahy venisy a fa tenin'Andriamanitra io no ny akeleza ny finoantsika donc zany a ty asa distance ty tena mila olona tena hoe tena finoana tena manam-pinoana tena mino ijoroko fa volombelonareo ny am'izany le tenen'ny ray aman-dreny irakambola le hoe fisaritana fitahina me amota am'izany fa elo zany a zay izy io ma tsy tena misaotra Jesosy ihany fa nataony Jesosy niara-ny asa ary tena famanginy Jesosy na tonga lay niara-ny asa dia nentiko tao amin'ny dada le nofo de izy dada hoe mila miara-miasa mihitsy nareo tena tsoko mihitsy izy tam'izany ray aman-dreny a na nofy ary le nofo nisy lainga be matsiravina atao anatin'le nofo nagaga na natonga nany antso any dada ka zany ena ndangy ao tamin'le nofy tsisy nininy za fa mila miara-miasa nareo tena naomby ny asa tamin'izany ary tena nyroborobo ny distance tao tena tonga dia tena zay atao rehetrarehetra ny tsy nanana trano na azo trano fa tsy hoe avy nareo dia avy koa meo trano nanana olana ny vangongo be amina miliara latsaka kely foa sala nataony zay zao po dia tsy hita tsony ampiandry any zay rahalahy zay dia zao rahalahy venisy tsara izy tamin'izay andana ho a retolo reto any 67 mba sarito ny fitahina stomahoana ho a fa nga misy an'izany izy ty ray aman-dreny dia izy moa nampianatra tamin'izay hitanao izy rehefa tonga any an-trano atao tsara ny zesta zay le finoana zay le tena hoe mila fanana fahasahintsika dia ahoana le zesta ray aman-dreny dia nampianarany teo hoe zao ny atao hoe anina dia mivaravarana dia sokafana mivaravarana vidina mihitsy mivaravarana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velasy ny Nazareta misokatra ny fitahina dia sokafana mivaravarana dia sitomina amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velasy ny Nazareta miditra ny vola nareo mety me amin'izany fa zany mihitsy le zesta natao tany lasa anaka namana ray andao le roa mbola tsy nanao an'izany hatramin'izay na olombelona zay koa le tena mahafinaritra an' Jesosy io rehefa mibaiko ry miara-miasa aminao dia tena mahafinaritra be lasa amin'izay zay roalahy nandina natao aloha ny dinidinika ty olona nanan'olona trosa be ty ona hositomana fitahina fa le trosa ary mbola tsy foana nefa ny fitahina hositomina enjanyity Jesosy fa dia asanao izy ty lasa mivavaka zay roalahy etrre tena nomboka marainy zay ny tany jiska arivo aloha inambaro izy le olona inona loka to dia mahazo to fa tena le aloha zay roalahy sitaka kely atao tokotany dia nareo minana fa nareo ary ato fa mampalahelo kely fa leo ty tena hoentinao amin'i Jesosy mihitsy nareo vita indray va avy ninambaro teo zareo dia mandeha indray ny asa zao indray ary ny asa ataontsika rehefa vita ny distance any amin'le olona etrirehetra tsara le olona le banky manana vola amin'izareo natao distance daholo le olona le manana trosa atao distance daholo Jesosy aloha avy eo amin'ny anarano alefa ny afinao andevona andoro anapotika may tsy ampafiriny tamin'ny androny Elisy ty Jesosy fa Elisy ary dimapolo sy efajato fa tiany izay olona kely efatra manam-bola amity tsy isy dikan'izany eo anatrehanao fa mangataka anao Jesosy alefaso ny afinao andoro an'izany vita zay dia ahoana amin'izay ndao amin'izay atao le zesta amin'izay hoa le nampianarany ray aman-dreny tany Taninanadrano fa hositomina amin'izay ny fitahina lasa hidy daholo ny farafarana dina vavakytsika dia rehefa miteny tonga dia efa miratra daholo ny maso dia lasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velasy ny Nazareta sokafana ty varavarana ty idiran'ny fitahina
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velasa stoma am'izay fitahina mba hitrata amin'ity tokantrano ity anakarena vetivety teny ity tokantrano ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Lasa zay a tsy ampy ela akory a raha ivolana sy tapany fa fahiny ambony 4 le olona eny ambony suprinter le olona fa anjoroko fa volombela tao amin'ny radio zay nitanaka orangatia aleo aloha hitagnina ty 4 aloha ty ao tany amin'ny tobo tsara aloha tam'izay dia tatarao tsara raha ty fomba nanavoaka Jesosy ianao a mitantara le olona niseho daholo zao lovan'ny rehetrarehetra teto Taninarivo teo nanana lova be mihitsy izy tam'izay tonga de nevany hatramin'izay tsy hitany hatramin'izay tsy fantany sao de nareo mieritreritra mantsy hoe nangalatry olona io a nananaonao foana io a fa zay ny atao hoe asa distance manana ny fomba ny Andriamanitra de namidy le izy raha ohatra ka 1 milliard le volan'olona tosa taminy ny anasy 4 milliard na lohany le volan'olona zay mihitsy mantsy na voly nandeha ndindeha tsy maintsy alohanao reo voly reo a voalafo le tanàna na lolo le trosan'olona voaloha le trosan'olona mipotra ndray arifa ariam-bojatovy koa mbola misy na mity ndray iny lasa mividianana 4 sy printer mahery Andriamanitra sa tsy mahery voasitona le fitahina sa tsy voasitona voasitona le fitahina sa tsy voasitona misokatra ny lalana sa tsy misokatra zany miaraka amin'i Jesosy rehefa tena amin'ny finoanao io rehefa amin'ny fahasahinao io tanteraka io fa ianao sisa ny andrasan'i Jesosy araka nyty le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Matio ty hoe ny akeleza amin'ny finoana reo ny tsy nahavoany io ny tsy nahasitrana ny reny fa atsika zany amin'ny aretina rehetrarehetra sy ny olana tokony aninona tokony ho afaka foana io na hoe lana haingana tsy miteny aloha hoe androany de androany na rapitso fa manana ny fotoana n'Andriamanitra fa tena tokony ho afaka foana io tsy maintsy ny finoana mantsy tsy hoe tokony fa tsy maintsy zay ny finoana le motondrao sy ray aman-dreny aleo aloha ampianarana tsara atsika mihitsy le momba n'le a distance satria ty a distance ty mantsy be da be ny olona no any anaty message fa tsaiko anao ray aman-dreny na mahazo na tsy mahazo fa mahazo be da be tena ozy mivadiko vao maneno ny message hoe fantany hoe message ento ambavaka ray aman-dreny tonga de mamaly mivadiko ao ambadika eo ento ambavaka ray aman-dreny zay zao ny ozy mivadiko sotra Jesosy zay le izy fa zao kosa nefany manao a distance ny ray aman-dreny fa ianao tokony aninona tokony mibebaka ianao de mifony ianao de mitondra ambavaka ianao de manam-pinoana ianao zay koa ianao de manaiky fa tsy hoe ray aman-dreny mitondra ambavaka de ianao mififika ere mivaravarakely Jesosy pitarika endriana tatanona onidiana mba tsy hosolona afaka andalanao sauveriza nefa anao fa veryry amin'ny adalanao ary lazainao fa sauveriza fa ny efa ny devoly miasa efa ny anao fa manaiky ao zay ny devoly fa maninona andana ina mibebaka aza mihirahiran'izany aloha fa andana mibebaka andana miakohaka andana mifona andana tena hoe manatona an'Andriamanitra fa raha vao izay nataontsika miara miconnecte io nisy ranabavy leo aloha le ranabavy zay tao ami'ray aman-dreny tao zay tapahana ozina zay koa ne mahatsara n'ity fanapahana ozina ty pasteur José anay fa mahafinaritra be olona tapaka-ozina io tena natsiaro izy hoe za ray aman-dreny tapa-ozina ozy fa ahoana tsara ny blocage daholo niasa tao amin'ny soprety izy zay ray aman-dreny niasa tao amin'ny soprety izy salany tsitako mihitsy ozy fa tena de salany tsenitsina teo izy de salany tapa-kevitra niala tao amin'ny soprety nefa mba tsara karama ihany tao de niara niasa tao amin'ny 4e tao zay anankitelo tao zay tena nafana fo zay ranabavy zay de nitapahana oziny izy de mba nisy fanindrino hoe mba anana trano izy anana trano izy nefa no olona tsy voaroka amin'ny asa via avidy trano voaroka amin'ny asa via avidy tany zava-misy zany mbola ao le ranabavy avy sakafo tao aminy ateo alohan'ny idirako amin'ny 4e de gaga ianao tapaka ny ozina ny arivan'ny Zoma tam'izay ray aman-dreny nanapahatsika azy tapaka ny ozina tamin'ny herin'andro izy de fa nahazo tany zany nanera azy za mihitsy ny teneny mba jerevy tany tenako zao ny naneran'izany
mba nazahoako kely ihany aloha tsy 10%. Mipanera tsy maintsy mahazo ny azy fa nadanaka ana nataony Jesosy mihitsy hoe enao io mihitsy iny ataoko manera an'le tany mijery an'le tany tianao ty raikitra lizy zao izy navita trano ao izao mipetraka amintsika miteny zao 3 mois vita ny trano. Zany ny atao hoe Andriamanitra miasa, Andriamanitra ny alavitra, Andriamanitra ny akaiky. Fa ny akeleza ny finoantsika ho aho io. Za moa nisy fotoana mba nampiasa finoana ho teo Jesosy mba ampiasaiko ty finoana ty. Ahoana Jesosy atao a distance mahazo. Ahoana zay atao rehetrarehetra mahazo trano. Fa de zany zany Jesosy tena bonetra be lana eto. Tsy manaiky aka. Za moa ty moto ary tena mpanao randonnée amin'ny moto. De za koa manao taxi moto am'izao. De ozy aho matsainy Jesosy. Mila moto tsara tarea Jesosy. De lasa mba tena miteny amin'le namako, inona mba marika moto tsara ry zalahy? Le Audi reny tsara be, fa tsy le Audinina, fa le Audi. Sady mafy reny, tsara reny. De nisy namako zay nampiasa an'izy. De nanontaniako le izy lafo be. De nijerevako tany. Isaka za manana moto kely zay 110 tery. Ty de mandalo eny de isaka mandalo ao de ohatra azoko ty Jesosy mody miady varotra aloha ohatriny izy ty zao mividiny de ohatra sady mandeha ny distance azoko ty amin'ny anaranao Jesosy tsy maintsy azoko ty lasa ndray tonga ndray mitapa-bolana miveriny eo na herin'andro izay fa ahoana mbola tsy midina nga izy ato hiakatra ary io azoko ty amin'ny anaran'i Jesosy sady piako ohatran'izao ihany tsy maintsy azoko ty lasa ndray tonga ndray ny herin'andro miverina kely ndray tsy maintsy azoko aty Jesosy amin'ny anaranao na 4 million. Za mody mananany eo fa zay le distance ao anaty koa manao an'izy tsy maintsy ty Jesosy alefako ny afonao andevina fa tsy maintsy lasa ndray gaga ny namako so zany tsy tantaraiko an'izany ary midanaka ry zalahy namidiko le moto kely tsy haiko olona tato amintsika ihany moa nahazo azy 10 million vidiny nefa mbola apa-efatra an'izay vidin'le ary de io vola io ndray nefa ny ray sy mivadiko izy io de nampiasampiasainy teo tsisy 0 ariary le laiko vidianana an'le moto 30 million lasa 0 ariary ndrekako io tsisy vola tsontsika ary tsika tsy azo moto tsony de ina ny asa zany tsy midibiram-bola tsony lasa ndray ao an-trano manao distance alefako ny afinao Jehova andevina andorana potika andevolo satana rehetrarehetra alefako any amin'iny andrefanambojanary iny Dieu azo an'iny Jehova saritiko amin'ny anaranao mino a Jesosy ary tena manatena 3 andro ihany nalafosan'le moto 0 ariary mivola tao trano tsisy tonga de nisy raha misy pasteur anatso raha vinisy areza le moto lafo zay mihitsy ka za vatabata-piteny oatra zay mihitsy nafiteniko lafo de ohatrinona sisaka hainao tsy vidy tsisy tsony de ngainao tsy mbola mividy eo fa 30 million reny novidiko fa tsy le 10 teo inao arozy tsy manam-bolaka miasa ho a Jesosy zao arozy tonga avy any am-piangonana tonga tany nisy olona netiny sao de ary le rangahy ty manofo ahoana tonga de tia ny seky ohatrina le moto anao fa eloko 30 tika de tia ny seky ozy zany ao le moto jerenareo ao zay ina mba tonga ndray amaneny le moto fa naka tsy hijoro an'izany lasa nakany andrefanambojana ary le vadiko lefa 30 million le misy an'le 20 million tena tsara koa rehefa ty 30 ty ny angatana am'zao tsy mila bangabanga tso fa de tavinao to hinandray 10 le vadiko ty namiketrika ndray le 20 fa le 20 koa ne mba tsara ihany rehefa nangatanao tamin'i Jesosy de atao inona io nanaovanao a distance ka ndeha iova 20 million ndray ianao bedany Jesosy am'izany tsika sao de misy an'izany hoe nangataka tao mobile na 50 million anao de tonga le 50 de lasa ianao 4 elina kely na 20 million no vidinao ozy ianao mbola ampiasaiko ndray le 20 million aloha fa 30 ike de mahazo tomobile na mangataka tranona 200 million ianao de ozy ianao andolo tanina kely na 50 million anao de jerijereny fa ataontsika etage ty aloha de efa mivoala fa rehefa ohatra 200 million tany vidinao angatana am' Jesosy de tonga le 200 million de atao enina tonga de vidina ny 200 million tapiero daholo tsisy nasiko niangana fa ny tapieriko hoe io 30 de tao mafinaritra be ny fiasan'i Jesosy ry zareo tena Jesosy tsika iny tsara
zay no mahatonga ny eo faran'le motola asiko soratra hoe jesosy mahavonjy ao arianao. Jesosy mahavonjy ny soratako satria navonjy sa tsy navonjy Jesosy e. Mahafinaritra be Jesosy be resaka be amin'ny tsondray aman'eny pasteur. Sotra toko manahoana ny finoantsika ao anatin'izany, matanjaka sa tsy matanjaka. Hatramin'izay tsika hoe manapaka ozina rehetrarehetra. Fa eo koa zany efa manomboka misy tsikely zay le Jesosy hoe miasa miandalana. Ary rehefa tapaka ozina ianao, rehefa avy mibebaka ianao, dia tena mendrika ao anao mihitsy no tahina. Satria Jesosy mihitsy no teny hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo. Dia ny anatin'ny foko foana le salamy 112, salamy 112, salamy 112. Otahina zay matahotra ny Jehovah, otahina zay ndray tsika manao redirety hoe raha tsy mahantra tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria Lazarosy mahantra dia nandova. Aiza koa misy an'izany ao amin'ny Baiboly? Zany ona anao fa ao amin'ny tompo sady voavonjy ny fanano, voavonjy ny tena ray manontolo. Dia resaka à distance ange zany e, azadinonao fa mampiasa an'io à distance io daholo na mpanompo sampy ary zareo raha ny tena mampiasa an'io lavitra ikokoa no itsika. Tsika somary ohatry mivary indrina am'le inona moa le asa ataotsika. Ny teny voavy le teo tao maly na resaka tamin'le mahakasika an'le hoe sampy bodasy rehetrarehetra. Nanantona ana le rahalahy ray tetsy maly, pasteur resy lahatra mihitsy any amin'izany pasteur fa zaho izy isaky ny mandeha metsena rehefa ao amin'ireo sinoa reo tsy maintsy mahita an'le boda iny foana isaky ny miditra eo anatin'ny tsena. Na rehefa mahita an'izany sa tsy mahita an'izany? Tsagano tanana zay efa nahita an'izany any mitsena ny sinoa zay miditra rehetrarehetra. Raha tsy iny no hitanareo any mitsena any dia le sarina be volombava be iny any amin'ireny karany reny dia misy sora be zay eo ambony eo. Reny ho any resahako taminareo fa reny le asana de volo mampabado reny. Zay taloha nampiasa fandrohitam-barotra, maty daholo ny tsena teo akaikinay tamin'izany. Fa ny vola azo ao tsisy fiadanana. Azonao mahasamihafa le manompo tsy manompo dia ny mpanompo sampy zany tena mampiasa maximum mihitsy ny fanompo-tsampiny ary tena mampiasa ny fandrohitana io ihany koa izy. Zay no mahatonga le resantsika teo hoe ny karama rehetrarehetra ny vola tsy omeny anao raha tsy efa hamasininy amin'ny anaran'le Andriamaniny aloha. Dia any izy rehefa tonga any aminao tonga dia mandeha ho azy mandalo fotsiny eo amin'ny tananao le vola dia lany. Dia azo atao à distance ihany koa zany rehetrarehetra zany. Raha mijery ianao ato moa verset be dia be raisinareo noty ohatra ny any amin'ny Ezekiel 6:2. Raisinao reto Ezekiel toko fahenina andininy faharoa, Ezekiel toko faha 1 andininy fahafito, Ezekiel toko fahadimy 20 andininy faharoa, Ezekiel toko faha 7 maraka sa tsy maraka? Tonga dia atao hoe Ezekiel fotsiny e. Ezekiel dia mandrainao tebara, Ezekiel 6:2, tebara 21:7, tebara anankiray mitsipika anankiray 25:2, dia ohatra zay hatrano 28:21, Ezekiel 29:2, 35:2, 38:2. Dia saikan'ny akamaroan'ireo dia milaza daholo hoe manandrifio izy. Raha vao mijery ny ray amin'ireo nareo, ao misy hoe manandrifia amin'ny magoka, ao misy hoe manandrifia ny farao, ao hoe misy hoe manandrifia ny tendrombohitra Armona angamba izy zay misy ka Sinay. Manandrifia tena fampianaran'i Jesosy mihitsy zany le hoe manandrify. Dia inona kay ry havana malala ny atao amin'le manandrify? Le manandrify anie dia tsotra ihany e. Rehefa misy hoentina ambavaka zany na tanàna hoentina ambavaka, le à distance dia hoe eto ary ohatra misy an'le toerana dia mitodika makany amin'iny raha fantatra hoe any misy an'le olona. Zay le hoe manandrify. Dia andao hijery anankiray aloha tsika fa sarotra be le mampianatra raha vao tsy misy mihitsiny. Dia manohy ihany nareo mirahalahy rehefa avy eo Ezekiel 28. Jereo tsara le Ezekiel 28. Ezekiel toko faha 20 dia andininy faha 120. Faha 20 andininy faha 120. Ezekiel toko faha 120 andininy toko faha 20 andininy faha 120. Jerevinareo tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anankiray amin'le manandrify be da be io anaran'i Jesosy hoe ry zanak'olona manandrify an'iza ozy Sidona. Dia inona ny atao rehefa hoe manandrify? Ataovy mafy moa le phrase mihitsy manina ozy izy? Maminany. Zao zany ny ataonao rehefa manao à distance.
zoro ianao amin'ny toerana anankiray a rehefa feniny fanahy masina tsara loha-verina ihany tsy ataoko toto fa tena miteny aminao kosa aloha amin'ny anaran'i Jesosy a tsy miteny hoe mafy be ny devoly fa raha mamomy biby tsy mahafaty ianao fiterany rambony eo ianao malefa niteny taminareo hoe ny anay jiro telo ndray tonga de brûlé nisy taona ny zanakay tonga de tratry ny hémorroïde tsy ahoana tonga de potsaka hémorroïde io resaka fanandrifiny io ny zavatra misy a raha vao manao a distance nareo rehefa tsy maresy ianareo a de resy zay na distance zay mahasarosarotra an'le a distance satria mantsy a ny atao hoe maminany de le tenin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araky Matthieu hoe midira ao amin'ny efitranao mangingina rehefa ao amin'ny efitranao mangingina ao de resaka amin'ny rainao zay ao mangingina ny atao hoe manandrify zany de karazana méditation mihitsy izy raha am'izao tontolo zao hoe anandrify a de hoe maminany ny atao hoe maminany ry havana malala de tena méditation mihitsy ary zay namora ana kokoa na aizako ny fanomponan'i Jesosy a rehefa avy nanompo sampy a satria zay tamin'ny nanompo sampy tena vesarana zavatra be de rehefa nanompo an' Jesosy dia mora kely amiko manompo anao Jesosy taloha any takina makeny amin'ny dohany mandro amin'ny roa maraina tsy maintsy tongotra akavia miditra ao amin'ny dohany tsy maintsy mitondra an'le gaine misy tavoany kely misy fanjaitra telo mivadika roa mivadika ambony ambany tsy maintsy zao 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 de tsy maintsy manao méditation isa-maraina ny mahatonga ny olona manana ny pouvoir ao averiko aminareo ihany de ny fahafahany a mampifony maraina tena ampianariko ny fifoazana mihitsy zany hoe mba amianara mampifony maraina tsy ny maraina ny mamoa anao fa ianao ny mamoa ny maraina misy antony be zany terme teneniko aminareo zany ny atao hoe fifoazana mamoa ny maraina tsy izy ny foazin'ny akoho vao maraina fa izy ny mamoa ny akoho mbola tsy maneno ny olona misy varavarana daholo ny lera rehetrarehetra amin'ny ora io fa misy mihitsy amin'ny ora amin'io famantaranandro hoe misy hoe fiambenana voalohany faharoa fahatelo faefatra fa misy point mihitsy tena famonoana devoly fotsiny misy hoe am'izao ora ka hatramin'izao ora eo anao raha iady amin'ny satana amin'ny losany devoly mpamosavy sy ny kalanoro fa mirongatra be izy amin'ny ora io de amin'io koa ny andresenao anazy de misy ora tena fangatahana fotsiny amin'i Jesosy hoe Jesosy eto mila tsy miteny akory tsy mety ny ora hafa fa tena misy famoazan'i Jesosy ohatrany hoe any amin'ny roa maraina amin'le madiva maraina iny misy tena firesahan'i Jesosy ohatran'izany mihitsy de tsika zany mila mahay an'izany de tsapako mihitsy hoe ny tsy fahampin'ny herin'ilay fifantohako amin'le Andriamanitra ivavahako makelery aho fivavahana fa zay taloha tena mahavita hoe manao méditation de eo mipetraka eo de miantso an'le Andriamanitra io tonga eo aminay eo adiny ray tsisy miteny de fandresahako taminareo iny de rehefa mivavaka de hoe tsotra kely kay ty fa le fomba tsy hoe le fomba tsampy no ampianarana atao amin'ny Jesosy fa zany tara atao amin'ny Jesosy fa ny fomba ny Jesosy any kay nangalariny fanompo sampy fa hitako a kay fa ny fombanao Jesosy nangalarinay tary tam'izany de mora le karazana le fifantohana ny atao hoe mifantoka zany de hoe misy olona ray a ary amin'ny Tananarivo mpamosavy izy io tahaka an'le ndresahako aminareo manositra kakata amin'ny varavaran'ny Fiangonana teny amin'ny tanàna misy anay de le salamo le niteneniko anareo fa misy salamo koa tena hoe fanaovana ady fotsiny ao amin'ny baiboly ao misy salamo mihitsy ao ka olomy fonenany sy ny rehetrarehetra de vakiny zay salamo zay rehefa avy mamaky an'izay de maka an'le fifantohana amin'izay a Jesosy a porofoy ary fa ianao n'Andriamanitra araka le teny tao amin'izy alao fantatry ireo olona ireo fa ianao no Andriamanitra atao fantany fa ianao no Andriamanitra zao ny zavatra ataony de le mikipy amin'izay a maka saretsaina ny endriky le dadarabe ho ataoko a distance tiany anarany feno Jesosy hoentiko eto anaty ianao rayanina fa zao Jesosy a misy efatra ary zareo ny ao tsy fantatra izy tamin'ireo nanositra n'io kakato eo amin'ny gadana io fa ny fantatra fotsiny de nametavetany fiangonanao izy io zany tsy so amelako izy amin'ny anaranao androany fa tialy ty de ny fanto telo andro ao manao akanjo masina manao akanjo fotsy miady ao anatin'izany raha azo atao zany rehefa manao combat amin'ny satana de manaova foana fitafiana fotsy misy antony be fitafiana fotsy io mantsy ny fotsy endriky ny fahazavana ny mainty endriky ny aizina ny mena endriky ny ra zay ny tsy mahatsara le manao mena jaka na mena be loatra rehefa miady amin'ny satana fa endriky ny ra io ary ny tsy anaovana mainty ihany koa de endriky ny fahamaizinana tsy miteny hoe lokony devoly akory tsy milaza zany a fa hoe endriky ny fahamaizinana tsara indrindra ny manao loko fotsy toerana fotsy rehefa iady amin'ny devoly fa tena tsy zaka misy karazana anarana devoly a tsy mazaka couleur fotsy de misy devoly tsy mazaka baiboly mivelatra mila hainareo koa zany misy karazany daholo ny devoly misy tsy mazaka ihany koa rano
fa misy mazaka, misy tsy mazaka afo. De zay no mahatonga ane sady atao rano le raha an-Jesosy no atao afo. Mazava aminareo ve aloha zany fanazava. Onde lasa mifangaro be zany fa distance tsika zao. De fantoko am'izay ianao enaro tsara zany zavatra resantsika eto zany. Fantoanao ny anarany sy ny endriky le olona. De anandrify am'izay ianao. Tiany tanako Jesosy atao tonga soltananao sy rehetrarehetra de anampy eo izy mirahalahy am'izay zavatra tsy feno. De any am'izay no misy an'ilay fanangana tanana mitodika makany. De le hoe maminany de enao mihitsy zany ao anatin'ny sainao ohatra le tenen'ny rahalahy Venisy hoe azoko ty amin'ny anaran'i Jesosy. Efa ohatrany hoe azonao mihitsy io. Zay le tenen'i Jesosy ataovy tahaka ny efa mahazo sady ianao. Azonareo zany imazinenao ny olona mahay an'izany ihany mahavita zavatra ray. Tsy manana trano ianao fa ianao efa mimazine sady ohatra mane iny afa mamavaravara ny salon iny afa midina any ambany amin'ny totohatra andray izany seza salon atao tanany zany. De mila mahatoky an'izany isan'andro ianao. Mamerimberina an'izany foana ianao fa tsy hoe tezaka mave tsy mitotona tsy misavony ohatra mibola anao ty aiza moe. De tsy mitotona tsy misavony foana ho ianao satria ny teninao mihitsy no miteny an'izany fa ianao tsy mitotona tsy misavony ohatra mibola anao. Aiza moa kely de tsy hitany olona sy rehetrarehetra. Manambany ny fiasan'Andriamanitra. Fa ianao mila mino fa Andriamanitra raha miasa tsisy mahasaka an'izany. De iny ianao mimazine ty Jesosy ny tanako taovy tonga soltananao. Apinao am'izay le salamo fa 4:1 manao andrivotra hoira koa sy mpanomboky le lafo. De efa nresaka tsika fa tsika tatahaka le dessin animé Dragon Ball zay iny. Vao mitsangana ohatra an'izao fotsiny ny tananao de efa mamoaka afo iny zay. Ianao tsy mahita fa afo iny. Tamin'iza demoniaka ny nahitako an'izany hoe vao mitsangana ny tanam-piandry mbaya aza lefa ty amiko. De mpiandry efa malala hoe afo iny ny mpiandry mibebaka ihany averiko mihitsy zany. Misy karazana mpiandry manangan-tanana fa mezana fotsiny tanana ho aizy ty tanany tapaka eo fa mandrosindroso eo. Ny mpiandry mpanota milala ota de tsisy ninina ny tenany. Matimaty foana izy reo vao miteniteny foana eo. Azonareo zany fa ny mpanompon'Andriamanitra aloha tsy mpiandry fa ny mpanompon'Andriamanitra mibebaka tena tafarain'i Jesosy ihany satria Andriamanitra de Andriamanitra tahaka ny lelafo mandoro sy mandevona. De ao anaty eo anao de mitsangana ny tananao. Le tananao mitsangana zay andehanana iny de misy afo makany amin'le toerana iny am'izay. De eo ianao mamerina may amin'ny anaran'i Jesosy may. Ao ana tsara hoe le izy azonao tenenina daholo na arodana na zera na ongotana zany na ataraboka fa zay frazy teneninao eo rehefa tena tafarainao de marina daholo iny ihany. Fa ny amo zany tena nalahelo loatra satria vokatry le nitantaraiko anareo fa indroany tantara zany hoe feno maloto ty tanako ty. Niza am'reto 4 dadarabe 4 reto Jesosy nanao anty de ho levina maita teraka mihitsy ny dadiny sy ny kalan'orony. Satria efa nampianarina namatra reo vao maty ny kalan'oro na ny dadiny dadarabe de malemy miaraka amin'iny izy de maty. Ny herin'ny mpamosavy sy ny kalan'oro, ny mpamosavy ny herin'ny mpamosavy le biby lava sy vorondolo sy le zavatra tehirizinao anatin'ny sarona-karona an'iny. Raha vao maty iny maty izy satria nanao fatidrata amin'iny izy. De reny ihany koa ny dadiny kalan'orony vazimbana vonoy fa reny matetika any ambombomby plafond any. Misy trano be ngezabe anankiray zay rito zay tsy lazaiko anareo de misy trano boribory zay eny. Io foana palafany io ambony indrindra io fa ao zay le kalan'oro no mipetraka. Le kalan'oro tezan'le olona na zazavavin-drano. Tetezo amin'ny anarany faro vao maty io tonga de malemy olona de marary de maty izy. De iny tananao iny mijoro iny no mandevina azy. De ianao le mikipy zany maninona maminany alay fandevonana anazy. Mazava aminao ve zay maminany de maminany levona amin'ny anaran'i Jesosy. De eo le resantsika tsara hoe raha vao manangan-tanana ianareo hiady de ny devoly tompoko tsy tonga de maty eo zany. Zany mila mpahafantarina atsika fa vao manangan-tanana ianao manafika koa izy rehetrarehetra. Enonao mihitsy avany ny kalan'oro sy ny vazimba. Mirehatra mihitsy ho tananao io na mangovotra ohatran'izao na tsy mpiandry ary mahay an'izany rehefa manana an' Jesosy mangovotra am'izay ny tananao. Enonao am'izay hoe zany ary izy. Zany re mandeha tsy ndray mandeha tsy indroa tsy intelo fa tena hita mpiandry mikisaka miverina mihitsy. Ianko mihitsy hoe zany ny anaran'i Jesosy de miara mifanohatra eo. Iny le danger azafady am'le fiteny dangereux raha vao midina ny tananao fa amin'iny tonga de any aminao daholo io devoly io marary ianao avy eo na misy problème be am'izay ianao aorinan'izay. Zay maratsy le manafika nefa tsy atao hatramin'ny farany. Mazava amintsika ve zany fa io foanao manangan-tanana de aza melana. Mety mamay be ny tananao,
mety mangiritsina be angatao Jesosy zao fampianarana zao tsy ho an'ny FPVM marery ihany fa ho anareo mihaino any an-trano raha misy mpamosavy eo akaikinareo na dada tena hita hoe mandrebireby tena tsapanareo mampitikizo mihitsy ataovy zany fa ataon'i Jesosy matsapy io tananao io de na mamay io de eninao mihitsy hoe mangididy be fa azaty zaniny na mangovotra io eo anao mianarany Jesosy ny amo fona raha manao an'izany fa nandrainy mety mivadika tamin'ny katanana akavia satria reraka be le sandroko akavanana de avadibadika eo am'izay izy anankiroa aloha ndraindray mety izy roa mihitsy ny ray mandeha roa reto zany ray mivoaka le afo tonga de makany am'le devoly reto ohatr'izao lefa amin'ny anarany Jesosy may de te eoka am'izay raha vao te eoka zay za tsy mpioko zany fa raha za zay mana de tena matanjatanjaka le inona moa le tafika any matetika any amin'ny doaniny tena iainko tena maloloy be mihitsy de eo de iny le teny kompiandra reo vao miala tonga de manangana koa nareo manohy de zay mibebaka aloha le aorinakao vitana lasa ianao de mivadika ndre le mpiandry anankiray vao aorina lefa zany hoe tonga de tsy akato zany na tonga zay de manao karazana flesy ohatran'izao mihitsy zany eo aloha de misy mpiandry aorinakao miara manangatanana manao flesy mitodika amin'ny toerana anankiray miaraka manangatanana daholo zay miaraka daholo de manao ohatran'ny flesy ohatry hoe mamely any amin'ny toerana miaraka manangatanana de rehefa vao miala tonga de misy miditra andray eo fandrony zany hoe tena atao toto afo de miara-mino reo hoe mirehatra zany ny afony Jehovah alefa anay makany de misy boa fa tsy hita maso eso de eno an'izany ndray rehefa any hoe aisary le fa finoany zany ianao zany raha vao maka afo ozy izy le mpiandry zay afona ao afatry hoe za moa zany ny aina ao de mba fantatra hoe ozy le mpiandry zay ino ny afony Jesosy alefako any amin'ny Jose vonaka ty kay may ohatry hoe zatra bovotry aty amin'ny tenako zany boa ohatry hoe zatra manao zany fa ny anarako am'izay koa izy taty arina hoe aromety kay zany rehefa vao ianao zay ny tena ao anatin'ny fanamasina tena io devoly ohatry ny hoe kilalao mamono an'io tetehako tonga de voatetika tsondromoko voatsindrina fatorako voafatra zay le devoly zay teneninao de tanteraka daholy de alatsao ny afo zany ny afony Jehovah alefako any amin'ny doany any tonga de mipoka ao am'le doany eo mahay le kalan'olo rehetrarehetra eo de eo anao tsy miala mihitsy mety ho adany ray mety ho atsasakadana mandra-pahenina hoe mahay vanale tananao zay izy zay ny tsapana hoe zay fafao am'izay ny tananareo vao vita miala any amin'ny anarana satria mijanona am'ty izy ny antony le anaovana akanjo mantsy raha na akanjo fotsy mba aty le potipotika le devoly no mipitika de mba akipika fotsiny iny de miala le izy azonareo zay de mila fifantohana be le ny teniko anao hoe problème izy manao kely may marina tsy le teny izy mirahalahy hoe tsika ndraindray zatra an'le routine miala de ohatry ndraindray varina fotsiny mijery le mpiandry tena mba misy miala ve zany tenena ohatry efa miala devoly miala devoly de aritako izy nataon'ny olona iray miala devoly miala devoly lasa ohatry n'izany fotsiny nefa jerenao le olona tsy mifantoka akory le izy mandroaka devoly na mamaky tempahefana rangeny olona tsy mifantoka akory ndraindray routine fotsiny io de tsy atahorany devoly lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino sa tokony atao akory anatsany lehibe zany izy ohatry ny hoe atao fotsiny tsy avitan'ity amen fa tsy zany izy fa le tempahefana koa mila miaina dao meko andray mandreny mbola andray sotran'ny paster fomba fampianarana hoe ahoana indray ny fampiasana an'le fanaovana distance aloha hitsanganako marina ny tenin'ny paster le manandry filo ekeko fa raha aloha olona kosa ny tsy hitanao na zaza very na zavatra very na biby very de zao nataonao tsy hitanao io tsy hitamaso io na akaiky io na lavitra fa ianao rehefa mitsangana ohatran'izao mpiandry na mpanompon'Andriamanitra ianao zay mino azy ataoko de miaingeto ianao miainga ianao mahitsy satria aloha mandrify voalohany de rehefa miainga ianao de mihodina makaty tsy fanina mihitsy ianao raha midina ohatran'izao de alefa ihany ny afon'i Jehovah mihodina ianao mihodina ianao ohatran'izay mihodina ohatran'izay ngamba haintsika kosa le mihodina ohatran'izao alefa ny afon'i Jehovah paster tsy hita le toerana misy aloha voatandrify izy sa tsy voatandrify am'izay voatandrify izy am'izay na izanay toerana misy azy hitanao izy voatandrify izy zay de raha ohatra ilay tsy hita le toerana de rehefa tsy hitanao le toerana de alefaso ampinoana iny alako ny fampianarana paster atao tsy averiko tsonokisa aloha tsy fanina ianao tsy fanina mihitsy ianao na za efa lehibe zao raha tsy fanina mihitsy de very neto indray de depart eto indray ahako
voatandrifinao izy an'izay ty raha roa indray ianao mainga te ohatra hoe zay sy ray aman-dreny venisy atoroko anao de mifampitodika izay mirahalahy izy mitodika any zao no ataonao zao e de mainga any ianao mainga ato le tanana de izy koa mainga vary toratinao de mainga izy avany a de za manoatra zao de manony azy ahako de mijanona eto a de avendray de pareto indray azo tsara izy zay de raha faharoa ianao zay de raha vao telo indray ianao de manao triangle de samy départ ohatra telo eo indray ianao de lasa indray tsika mahatonga le izy hoe atao mihitsy a misy namantsika ny amin'ny faritany FPVM koa de tena hitan'izy mianarany a atseho antsika mihitsy mba hoainy zareo le izy de samby départ ety any zay telo mirahalahy fa mijanona rehefa tonga taminanay alevany afo Jehova lasa mitodika makaty foana de zay de andray ianao sady mandroaka foana ianao mandroaka anao afanao amlefa afony Jehova foana de rehefa maromaro indray ianao metra ny 5 de manao boribory ianao de le olona entina mbavaka ohatra zao hoe maka olona ray safady ohatra zao metra 5 zao tsika nafirina efatra de le olona anaovana disctance io le mangataka hoe ataovy disctance ny avako a mba eo voany raha manarika eto izy ohatra zao hoe eno tsara ty teniko ty fa raha le olona mbola latsaky ny telo mpanao distance de mando alitery ambonin'ny altara bebaka ao an'le olona zay tsy hay paster zay zany raha mitondra azy eto amiko ianao ray aman-dreny a zanako tsy hita de raha zarery manao azy a de mando alika ianao amin'ny zazisy mibebaka raha mbola roa de mibebaka anao fa rehefa metra ny 5 kosa na manginy topo ahako a na folona maromaro de ampidinao voany a ohatra ianao very zanaka de stomma le zaza iverina amin'io ray aman-dreny io zany hoe ao voan'le olona mpanao a distance ny le ray aman-dreny mazava sy farazavako zay a zany a tena tsara indrindra nampianaran'ny tompo de aza atao latsaka ny 5 mbola ny mpiandro manao distance mahery koa izy amin'iny mahery koa izy amin'iny mifolo moa de tsara tena tsara mihitsy na metra mifolo fa mahery izy amin'iny satria zavatry ny fiasan'ny maro izy amin'iny mahery zay azavaiko zay tena tonga de mahomby le izy rehefa metra 5 na 7 ny mpiandro manao a distance an'le olona raha misy zavatra am'izao fa zay ny zavatra ny tena takin'ny tompo hoe le miara-miasa aminy a de maro mpiandro manao an'izy le bebaka le olona ty raha mibebaka izy a izy aloha ny entiny voalohany lefa vita ty raha ohatra zany hoe ohatra zao zahako hoe hitramavaka ny zanako ahako malotony ao foko aminy za aloha mila mibebaka aloha rehefa sinendany anao mibebaka ery de rehefa mibebaka anako a de avy eo anay le zanako indray ny bebahako amin'ny tompo zay le sinendany anao mivavaka ery dany anao mibebaka eny amin'ny altara zay le izy zay dikany enao aloha mila madio am-pova ty ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra madio am-pova iny izy ahitan'Andriamanitra ianao voninahitra rehefa mibebaka avy eo very ny zanako a averin'Andriamanitra aminao ny rehefa tena mibebaka ianao ka tena fona zany rehetra zany eo daholo zay farazavana de misy fantaniana aloha nareo zao a ho an'leo amin'ny Facebook a raha misy fantanianareo de alefasao amin'le live fiotazantsoa de vakiko antaniko andry zareo reo fa raha rotina ihany mantsy fa tokony aperinasa ary zareo reo ny tena marina aperinasa mihitsy reo no samborina nidina teto raha misy fantanianareo tsika rehefa miaraka de tena fantaniana ary ny tena ilaina kokoa dikan'izany alalana hoe lina venareo misy tsy mazava aminareo ve ahafahanareo ndrandray hoe manao distance any satria mety tsy ahitaniraka ambolo tsika mety atizinareo mety any anjorobe any ohatra anao a distance de atsangano ny tanana de manatona angakangany ty mantany hoe raha misy oatra zao ve de ahoana ny atao raha misy oatran'izao ve a de ahoana ny atao zay a hatreto aloha misy fantanina ve atsangano ny tanana aloha raha misy fantanina izy ary de ataovy mafimafy araha hoe satria tsy maheno ny any amin'ny radio de ahoana fanaovana zay zany
fa iza bare le tompon'le tany ve ny bare an'lizy sa le lalana tsy tokony tokony lalana de tsy azo tohiran'ny tomobile ntsony na zavatra hafa bloqué eo zany lizy tsy tafavoaka ntsony le tany an'le lasan'le lalavavinao nefa le tany zany de azo atao à distance zany azonao atao à distance zany tena azo atao zany azonao atao mandrava amin'ny aminaran'i Jesosy sady zay koa mbola anaonao barakory izy entina amin'olona zany azonao atao zany famin'olona de ataovinao na distance miangavy an'izay sorato ny anaranao de sorato le ravavinao de le olana azo azy de ravao amin'ny anaran'i Jesosy izy fa ravy io be tahaka ny faravatra zany de tsy lalana ho an'ny rehetrarehetra izy azo atao zany tena azo atao zany satria zavatra mahasoa tominoana mitondra fahasoavana zany izy fa tsy hoe nataona higafiana mpitiana olona koa izy samy hafa matsia raha ohatra kosa aloha tsy azo kekena te kosa aloha tsy azo kena zavatra manapodikolona tsy mifanaraka ny sitramon'Andriamanitra kosa tsy azo atao à distance kosa aloha zavany misy alalavinisy mana mafy azy tsara fa zay aloha tsy azo atao manginy tompo tsy azo atao mihitsy zay ohatra hoe ho paragenao nefany mahasoa any rehetrarehetra hoe atao à distance ray aman-dreny fa parageko fa malanana alahelinao amin'le olona zavatra tombotsoanao na hoe nalahelinao amin'le olona azo ataontsika zany tsy azo atao fampanarana tsy azo atao tsika re tiava amin'ny fahavalinao mivavaha zay manentsika anao tsy tokony hanapodika olona mihitsy ianao zay kosa aloha tsy azo atao amin'ny à distance de ohatra zao misy any manana olona tiany izy de fa vadin'olona fa vadin'olona ty oe ndao atao à distance io saraka ozy de mba ho lasa vadiko misy eny zany ny ataony zareo tsy azo atao zany zay natambatra Andriamanitra saran'olombelona tsisy hevitra zany tsy azo atao zany rehefa iny ny ekenao teo anao zy dada zay hoe rehefa iny ny ekenao teo amin'ny alitara teo amin'ny Jesosy de any iny anao indray tsisy hoe ka zao tsika mantsy manana excuse valable ataotsika zay rehefa tiatsika le olona rehefa tena mafana be le fitiavana de fa vadana le olona ry fa vadana namanao zao de antao ty entina ry amin'niraka ambola ry de ohatra nay tomobilin'olona zao tomobilina olona mbola tsy ho amidin'olona tianao zany koa ve mety sa tsy mety tsy mety zany ndana mijery any amin'ny bonne occasion any de zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dao satria tian'le olona iny an'le olona iny tsika mantitra nay any anaty mesazy any de me fotsiny zay le hoe mila ihany tsika rehefa za aloha tena tiako mihitsy hoe mba manantony nareo de mifanjary mba mifandinika hoe inona le zavatra atao à distance fa rehefa le zavatra tokony zany lay de tena miteny rery mihitsy amin'ny Jesosy hoe Jesosy izy ary ty mpanomponao antanina izy rehefa mpiandry de zany ve de araka ny sitraponao aza taitra nareo raha ohatra ka tsy mahazo an'le valimbavaka satria mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra an'le zavatra fa misy ane zavatra tiako tenenina aminareo de zao rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra io ka mety aminao io de tateraka foana io ataoko ohatra vetivety zao vao tamin'ny herin'andro le olona no vao maly le mesazy nilatsaka teo amina nisy olona nangataka vavaka atao à distance raha aman-dreny fa le R5 nay tsy mety lafa fa tsy haiko na fa ratsiratsy aloha ngamba le R5 na mbola tsara ihany fa tsy fantako fa mieritreritra fa ratsiratsy le R5 aiza misy amin'ny toerana de natondra ny daholo de nataony à distance fa tena fa fiatsaiko na firy-taona namarotana azy io tsy lafo tsy haiko na izy na eto na tsy eto aloha fa vao faky maly isa maly nandefa mesazy anahy de manao à distance aho an-trano manao à distance zavatra tsy lafo amataonany roa andro nataony à distance lafo le izy nandefa mesazy izy hoe misaotra ray aman-dreny fa lasa le R5 na ratsy ary io araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy lafo ny tena fahamataonany io zay misy tena tsy mety lafo zay aloha tsy fantako fizy koa moa tsy de nanazava be loatra amin'le izy fa tany anaty mesazy nanazavaina azy de hitako hoe mibebaka tsara ianao
de mivavaka tsika de ataony distance de minofa lafo ohatra zay le izy de ohatra koa ny zavatra tsy azo atao à distance ohatra ianao mpiasa ny domaine de manao ananina tany reny ianao de mangalagalatra tany eny ianao tonga de mahitsy be de avy ianao de ho atao distance ty mba ho azoko ray aman-dreny satria ianao manana bidy pouvoir ao amin'ny fiasanao tsy azo atao zany tsy azo atao zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany satria zavatra olona rino mety ho alainao na zavatra ampanjakana ry alainao tsy mety zany zay rehefa atsika mpanompon'Andriamanitra daoly rehefa fantatrao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tena mifona re aza alefa mihitsy ka hoe andefa mesazy ianao de hoe mba hoeto ambavaka ty ray aman-dreny fa raha tsy lasa tsy azonao le valim-bavaka zao de manahelo anao de mametsiny an' Jesosy mametsiny an'Andriamanitra nefa le izy tsy araka ny sitrapony Andriamanitra fa mahafantatra hoe tianty olona zay le hoe diso fangataky nareo zay le ten'Andriamanitra mitsymitsy diso fangataka nareo ndrandray tsika diso fangataka de Andriamanitra ny metsika tsiny ny mpanompon'Andriamanitra ny ray aman-dreny lazainareo fa alany tsy mahomby le à distance nefa tsika mihitsy ny diso fangataka so de mbola misy manana fanontaniana aloha marina mihitsy ny tenin'ny paster Zona teo hoe raha misy manana eny tompoko afaka manatona aty ve de tsy maninona hoe tsy maheno ny any amin'ny radio sy reto olo reto ay misy fanatitra zany ino ho an'ny fiangonana fa mandeha mifanatitra eny tompoko ny saika antaniko raha aman-dreny de zay zany tsy de mipetraka teto Taninarivo fa voaingakaingana mipetraka teto de nisy taninay nalain'ny fiangonana atao hoe rahavavy de nananganandry zareo fiangonana le izy eo no zato de azo atao à distance ave zay tompoko azafady totra tsy nisy ninona mihitsy fa nisy havanay fa nicontacte zany hoe lovanay zany le izy de fa nicontacte ny fianakaviana de ohatra ny narirarirany de aveo nefa izy nanao ino tenara teo filazana azy hoe manaiky izy fa tsy anazy le tany fa nefa naninona moa nataony ihany le fiangonana de fa hoe mandalova ara de nefa jerena ihany fa le ny olana koa manko le fianakaviana ohatra ny tsy misy taitra amin'le izy fa samy manana ny ananan'le olona de za zao mandren'zay resaka zay de zao hoe mety ho azo atao ve tompoko ny manao an'le izy eny tompokely raha resaka loatra ny resaka fa de hoe mba mangataka torohevitra zany amin'le procédure tokony atao sotra tompoko matetika mission amin'ny tany hitako manatona ny olona de zao le raha zambe tany aloha de mandeha aloha ny acte de l'autorité zay vao tonga aty amin'ny acte de partage zay vao tonga amin'ny problème am'izao fotoa any amin'ny zafy kely na ny zafy ndohalika any izy vao mahalala laiky izy misy taninay ary jereo tsara procédure any amin'ny domaine sy any mikasika an'ireny fa lasa any amin'ny farany reny satria le izy amatonany tsy nikitianao tsy nikasianao tsy ny nanaovanao ino moa zany nanaonao mainty milalina hoe nanaova zavatra de rehefa tonga marina nefa anao na nelerisaka certificat juridique ara attestation situation juridique de tsy hitanao tsony aiza le raha zambe aiza daholo ny havana rehetrarehetra tompony tany io satria ny havana efa lasa miparitaka be efa cousin efa lavitra be zany de eo le problème hoe ianao nefa matsapa taninay avy amin'ny raha zambe anay io tany io fa misy olona nytena mihitsy zao ny problème nohatra zay zavatra misy eo aminy anefany na le olona nanan'le acte de l'autorité ara le ao anatin'le acte d'autorité misy tsy hita asa raha vavy zao raha hita daholo ny fianakaviana hita daholo ve fianakaviana le tany amin'le raha zambe namen'le tany zany l'acte d'autorité l'autorité ve hita daholo mbola hitanao misy tsy hita ho aly izy fianakaviana efa lavitra be tsy efa miparitaditaka daholo izy efa hita daholo ary situation juridique hita daholo de ny acte partage am'izao efa hita daholo fa nisy mpandova ianao hitanao zay eo tsy efa miparitaka be le izy fa fantatrao fotsiny le izy hoe izy tany itsy de anay any raha zambe anay azavaiko tsara anao le izy fa any raha zambe anao fotsiny le izy de eo atsika zao eo ma tsy problème tsy ianao zao tsy ritra ambondakala fotsiny hoe tsy anay nefa ny anay zay zao zavatra misy aminy le olona nanolona fiangonana tao le mpivavaka tao ihany naninona na hitany an'io satsia izy mipetraka eo hoe ty tany ty tsy mihetsika fa andao etsetsika mpiara-mivavaka ato hijerevana procédure azontsika an'ity
zay le izao a de io nevany a tsy maintsy tandry finy io a de potehana ny tsatoka rehetra blocage rehetra de raha misy zoma tsy problema amin'io problema amin'io raha labavy de zao misy fianakavianao a fandray amin'ireo olondreo fa tsy fantatrao mazava andresako a tsy fantatrao izy amin'ireo mo mba raha tsy kombakomba amin'ny ambadika ao de eo izy le manao projedina am'izay le fiangonana mangataka an'le izy a ho anazy satria izy efa mahazo toana an'le fianakavianao aminareo tanao manaiky ianao zay io zavatra io zay foana fisehondreo zany ao anatin'ny fianakaviana eny misy fandray amin'le olona angalatra sy akan'le tany de eo anatrian'izay mpanompon'Andriamanitra ianao vavaka ianao de eto reo mahazo-bavaka ianao amin'i Jesosy aloha de avy eo amin'izay ianao manao a distance amin'izay ny a distance mba hiverenan'io aminareo fa tsy aminao rery zay ny problema amin'io fa misy olo ohatran'izay fa azony ihany le tany tateoriana fiangonana fantatry tsara le fiangonana malaza be amin'izao zandro mitovitovy antsika ireny atao zandro mola izy fa azony le retapo aminy ihany le fiangonana de verina de le pastera mihitsy nanatona an'zareo fona tany fona re zay fa raha tsy kombakomba tamin'irety olonyreta nisy olo ohatran'izao ka ne verinay a fa azo alainy ty tany ty satria mivavaka taminay moa samy hitanao ihany le mahitahita manao ny zavatra de naverina le tany fa manana fotsiny ao finoana io moa le tenenina ray aman-dreny vinisy finoanao aloha ianao mitondra an'io amin'i Jesosy zava-dehibe fa raha tian'Andriamanitra ny veren'io taverina aminao io mazava le fa tsara ianao manatona mpanompon'Andriamanitra de esana raha misy papiany aminao eto zay aloha atao kosa aloha raha misy papia mikasika an'le tany aminao a na kely fotsiny araka hoe rety ny improfo ray aman-dreny fa anay le tany de eto loha de esana amin'ny anaran'i Jesosy daholo de tany fina daholo reo any avany amin'le autorité le mpandova voalohany loha le any le tany fintsika daholo fa misy mivadika ireo de ataontsika izay de hitantsika amin'le ty mbola misy aty ty rabenina ty dia de ty avy eo tonga ty niakatra de partage farany de minoanao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay moa le fampianarana tamin'ny talata iny de alao mahafisiny ray aman-dreny vinisy kely de hitanao ny tariny voninahitra zay ostada zay ny tiako tenenina fotsiny amin'ny ty asa distance ty de zao tena bazy ny ty asa distance ty ditanareo ao amin'le mpanjaka teo ihany le vavaka nataony Eli tanareo io tadidio tsara io vavaka natao le jerentsika le vavaka azadino mihitsy io pastera Josiana zao teo hitako nampiasan'le izy de naomby be eniko mihitsy izy teo niteny mihitsy izy hoe nampiasa le vavaka enoy tsara ny andininy fa 4 fa 7 enina amin'ny 30 tapany faharoa le hoe le mpanjaka voalohany toko fa 20 tsika aloha ataovy mihitsy ty vavaka ny Eli mpaminany ty ataovy ao anaty tonom-bavaka anao mihitsy ty ozy Eli mpaminany nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Jehova o Andriamanitra Abrahama sy Isaka ako fantatra an'io fa ianao ny Andriamanitra ataovy fantatra any tena mihitsy hoe aoka ampifantaro an'io Jesosy fa ianao ny Andriamanitra ampifantaro an'ireto olona reto fa ianao ny Andriamanitra azadino mihitsy io ino mantsy ianao le manandratra an'Andriamanitra mihitsy hoe ampifantaro an'ireto olona reto azafady le olona le manoratra le taratasy reo fa manana an'izay daholy misy satsisy le hoe nataony pastera Josiana aloha le hoe manoratra le taratasy kely ny olanao zay rehetrarehetra ho atao distance le zavatra ho atao distance le zavatra atao distance soratanao misy an'izay ve tsika samy manana an'izay daholo sa hoe sao de tsisy kosa aloha fa raha misy le izy de sorata aingana de misy mitatyrakotra amin'le anina kely iny avy eo ale aloha azavain'ny pastera Josiana aloha zavaiko fotsiny aty amiko le taratasy fa tena zany nanao an'ity ty zany de misy soratra hoe asa distance de misy daty ata io misy daty eo sara hitany caméra akaiky io misy daty io de daty androany nataonao ata de misy soratra hoe anaram-pitondra enao io anaram-pitondra ato de anarana entina an'le asa atao a distance zany hoe le olona atao a distance io misy tsara précisé tsara izy ato io zany na le biby io na zavatra iny na zavatra very de voalohany olana ny olana aloha na hoe very ny zanako
na hoe tsy mandeha ny asa velomako ary de vady ny maditra sy ny zanaka maditra sy mijangajanga io le olana aloha de tansanao le olana hoe fa nanina izy de voafatotrana izy tratra fanangalavitra izy tratra nody izy alina izy zanakony lay maditra any de miaraka n'lay lany misy eo am'le olona zany de eo rina eo de ny toerana précision tsara ny toerana misy azy raha fantatrao rehefa tsy fantatrao de atao hoe tsy hita mazava de zarako teo de zay mahazo azy zany aloha mahazo fa vitsivitsy kely any fa nampio pasteur ataoko be da be dia miangavy an'zay afaka am'zarana de konina na ianao aloha angamba tia nazava azy de zay mba mahazo an'iny de mba averinareo androany any iny raha tsy afaka aty magnatady mialako tsy fa vitsy moa fa za moa tsy nampimany pasteur fa de raha nampimany de nataoko be da be any tonga de atao afatao amin'ny taratasy raha tsy mahazo an'iny ianao fa vitsy kely iny tompoko de zao koa tiako koa tsara fantatrinareo matetika ny olona atao a distance de misy ozona ohatra hoe jangajanga ny ray aman-dreny ny tana aloha tany de tapahan'ozona ka ny tsara ho anao zany mahatsara anao indrindra misy ozona foana ny a distance zay aloha de tsoroka ohatra ianao nanapotika manamono vorona ianao taloha namono bibibiby ianao de tsy mahombotsony ianao raha mipy de ozona nisy ozona iny satria ianao namimby fa ny tsara ho anao manatina tsona atao dinidinga fa ava amin'iny ozy iny de mpanapaka ozona moa samy misy manazy fa ny a distance koa manapaka ozona zay koa ny tsara marina matetika ny asa atao a distance de misy ozona foana mamaritra an'le olona zay ny tsara marina kely zay mazava tsara leo aloha azavainy pasteur zosiana mazava tsara ve le izy ono hitanareo ity taratasy ty nena tsy mahazo antery ianao de azonao fianona manao taratasy ianao any aminao hoe tia le ato anatiny de hoe anarany le mpitondra ianao zany raisoinge de anarana entina inona le zavatra entina distance de inona le olana inona zany le olana mahatonga le hoe entina distance de le toerana raha ohatra ka hoe toerana misy ohatra hoe lasany olona ny vadiko pasteur de lasany aiza raha fantatrao ohatra de soratanao le toerana zay mazava aminareo zay de azavariana loatra amin'iny aloha fa amena oritsika rehefa aveo mialohan'ny amaranana satria amidimitsika no farana amidimy eo de manana de le farany ka le farany hitondranambavana niny sisa nge fandroka de volitsika fa anazava kely aminareo ihany fotsiny amin'reto zavatra reto eno kely aloha mitraka kely am'zay nareo aloha fa azavariana loatra amin'iny maly de nyresaka tamin'ny olona teto rehefa misy olona mijoro vavimbelona ho na niny nataony ato Taninanadrano na any amin'ny fiangonanareo de aza atao mahamaika ny hoe anatona an'le olona avetrany eno tsara fanteny an'izany amaly fa ianareo andray andro any de ho anirahany de voly mpanompony de voly ka hijoro vavimbelona aminareo zay zany eo na tamin'i Jesosy de irohatra daholo nareo ho any de ho voafitaka ny akamaroantsika ny antony hitondrana an'reto teto ny antony hitsanganako eto ny antony hitondrana an'ireny le hoe mpanapaka ozina teto reny anoro antsika an'le lalana tokony hizorana izy Jesosy namangy ny teny tamiko hoe ampianariny olona ny lalana mba tsy hetehatra olona foana izy ka ho voafitaka ny hafarany satria ny olana za zao mijoro vavimbelona hoe za re olona demoniaka nahitan'i Jesosy de zao vo mijanony eto de anatona nareo mianakavy am'izay rehefa aveo tsy ratsy akory zay tsy ratsy raha manantona ianao manantona amin'ny pasteur manantona ny iraka venus mba farafaratsiny atoroko anareo mihitsy le secret rehefa manantona anay ianareo de le toro lalana no angatao hoe ianao nahitan'i Jesosy niona tamin'i Jesosy ianao azafady manantona anao mba atoroy anao hoe kay ahoana ny fomba nahitana ho an'i Jesosy fa aza izy ny anteheranareo hoe ianao mahitan'i Jesosy za koa mba hoeto fa ianao mahita azy fa ahoana moa le olona mijoro mahitan'i Jesosy de ahoana moa ianao tsy ahita azy azonareo fa miteny aminareo fa ho avo mipamitaka andray andro any raha hetehitra olona foana ianareo de ny hafaranareo ivarina makany akaditsika azonareo tsy adiniko le olona nijoro vavimbelona laza hoe tonga atao aminay ny anjely sy ndretrarehetra ny hafarany teny sotro kafe atao aminay ny anjely za tonga de niteny tamin'ny vadiko mihitsy hoe tsy normal raha olona milaza nahita anjely zany ka hoe sotro kafe ny anjely tena zava-nisy tato amintsika zany
kelikely taoriana iny de hoe ay tena tsy Jesosy ka niona tamin'ny fahafana mamitaka de efa milaza aminareo mihitsy hoe na mety eto ary mijoro eto na zazao ary mety tsy ho fantatrao mety reraka tamika ohatra de mety ilaza zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka aleo rehefa mianatra de aza maika be rehefa miala hoe ho any amin'ny paster Josie Alain fa izy ke tena manana pouvoir be mihitsy ka raha manana ve ahoana ianao ny tsy anana ny antony Zoma Fanavaozana ngery avana hanomezana anao an'le lakile mihitsy hoe rehefa manao a distance de zao ny anaovana azy tia ny anaovana azy tia ny anaovana anazy ka rehefa atoranao ve le izy de mbola tsy zavatra inona zay mahatonga anay antanina hoe inona de ny antony anatonako aniraka mbola afantarako hoe ahoana ny atao raha misy ohatran'izao satria faharoa manaraka an'izany koa mandangy aloha raha za ka ilaza tena eto fa mandeha Facebook ty mandeha radio mandangy raha ilaza fa vitako daholo ny tondram-bavaka anareo mianakavy reo tena marina avy takariva amin'ny fampizara andre mandeha 120 roapolo am'zato olona message tonga tato isaky ny Zoma Fanavaozana net farafakeliny 10 raha kely indrindra hoentinam-bavaka de tena mampandangy anareo raha miteny fa ny anaovako azy sisa tonga de ataoko ty Jesosy de ametrahako tanana sisa le telefona de zay anaranao Jesosy fa tena tsy vita bedy mivady koa satria efa am'raika ambin'ny folo sasany mbola mamaly MP ty zay ianao koa tsy matory fa zany mampahi anao ary raha mitoy ny MP anao farany taolana sisa ianao raha pitsony zany ka normal satria tsy voavaly tsony daholo le izy azotsika zay de mba amenanao zany le lakile de mba anjaranao ny maninona mampiasa azy fa misy taony Jesosy tena miteny mihitsy ndray koa hoe tsy maintsy manatona ndray ianao misy koa Jesosy tena miteny tsy maintsy manatona niraka amboly ianao manatona misy olona zao miteny hoe pasteur za tena vanginy Jesosy hoe manatona anao mihitsy ony de zay raha zay tena mila manatona ahy ianao mba hanehoany Jesosy koa hoe tsy vitanao rery koa ny fiainana azonao fa mila olona ianao hifampitondram-bavaka de mety antany hoe de inona zany manatona sa tsy manatona ampiaro aloha zay ny anarany de Jesosy mamangy am'izay ny toany hoe eto ianao manatona na eto ianao tsy manatona aloha fa vitanao rery ny a distance an'io vadinao io azonao le izy satria atoranao la inona le lakile de zay nge eto hoe efa tsy manao ohatran'le fiangonana sasany sy ny hoe manatona mihitsy anay fa aty aminay mihitsy le lakile manjary lasa inona moa business satria zay tsy manao business na fivavahana azonao fa zay matomanoro hoe vakiony zao atsangano ny tanana jerenge natao niraka mbola teo mahafinaritra hoe raha telonareo de manaova ohatran'izao zao atao efa menanao nge zany le inona moa le lakile misy taona miteny eo amin'ny radio hoe zay teo eo antsika de manatona ny Ambomangarova tonga eo le olona rehefa tonga eo mantsy de mampianatra farafakely ny adin-droa na adiny 3 ay le olona tonga eo ampianarana tsisy miditra amin'sainy le zavatra ianarana le ampianariko fa ny ao andohany de hoe eo na paster rehefa aveo eo na paster rehefa aveo eo na paster rehefa aveo eo na efa atoroko azy le fionana amin'ny Jesosy fa za ihany ny sisiany ionana rehefa aveo azonao le izy mirava am'izay de malahelo izy zay raha tsy tafoana tamin'ny Jesosy hoe de malahelo venao fa tsy tafoana tamiko nefa Jesosy efa nasaiky niona taminao ary izy namangy efa nitetenareo isaky ny dablingy eo izy tsy mila miona fa efa taminao izy azonao le izy de araroty lay fianarana ilaina tompoko ny a distance na de tsy voatery misy marary ihany ary ilain'ny mpiasa ny a distance satria misy olona zao any andafy miantso paster za mivarotra amin'ny pharmacie ny mpiara mivavaka amina ny mpiara miasa amina eo arabo ny sasany musulman ny sasany komorianina ny sasany kitiana ohatran'izao fotsiny lamosiko paster de narary daholo ny ilakaoka viray manontolo de io zay mantsy azy hoe zainge eo ny ilaivana na distance vo miala ny an-trano hoe za hiasa Jesosy niza miona amiko de ataovy tsy manan-kery daholo ny odin'izy rehetrarehetra ao ilainao zay ny distance azonao zay hiatrika fitsarana koa ianao fa ambaranao fa tsy eo amin'ny fitsarana tsy miteny ndray hoe mipiasa amin'ny fitsarana fa ambaranao fa tsy eo amin'ny fitsarana moa tena anjakan'ny asany devoly fa reo olona rehetrarehetra tsara indreo samy mampiasa inona moa ody daholo amin'ny asa zay ataony noho izany raha vao mihitrano mihitsy ianao nareo mpitsara eo raha mila hoentinam-bavaka fa mamapalahelo reo tena miatrika ady mafy reo ndrandray tratrany de mila a distance ihany koa zany ho any amin'ny fitsarana zay Jesosy le voniny de voly satana rehetrarehetra ao farafaratsiny zany nareo raha manantona anay de mba le anarana devoly sy ano antaninareo hoe raha any amin'ny fitsarana paster inona ny anaran'le devoly roana satria tsy vita eto daholo zany raha vady lasa inona ny roana devoly raha mpianatra ianao ataovy ny a distance melohan'ny andehanana makany am-pianarana ho an'ny mpianatra zao misy taona hoa lakilasy tany amin'ny tany avaratra tany
mpilalaody be le olona tao amin'le lakilasy zay niditra rehetra tao mpianatra natory be daholy atsasakadiny satria feno ody le izy le toerana noho izany zany tokony nanao ny ray aman-dreny mpianatra rehetrarehetra zany tokony nanao inona daholy nanao à distance en salle d'examen daholy zany zao nareo rehetrarehetra mahay be le zanakareo otrano fa tonga any amin'le salle satria feno ody le salle restory fotsiny izy ao de mila inona zao zany à distance mpanala fanadinana efa ho firy arivo mahery ho vitanay rery ve manao à distance an'izany de ampianarana an'izany ianao misy taona manokatra tseny ianao pastera le olona eto aminay mandrehatra garbaty be mihitsy manao ranomanitra dika an'izany zany a manao ody le olona eo akaikinareo vao manokatra tseny ianao zany de mila manao inona ianao zany ao tsara ve nareo ato trano variana be nareo mameno an'le taratasy fa io ngena ho fenonareo be ary rehefa tsy azonareo mifampianarana de tsisy ninina ho ainareo io e ny afaratsika ifampitoraka vato eto tsika sy voatabia de ilaza hoe efa nisoratany tany ny anarana eny efa tsisy vokany ozy izy iraka mbola teto tsy à distance nge tsy mandaitra rehefa tsy tapahana ozina sy tsy mibebaka ianao e le fibebahana sy le fanapahana ozina zany mialolalana an'lay à distance satria mato lasa ny vadinao vitsy mikitrana rery mety ianao masika sakakely rano loatra de ataonao à distance avereno de izy jesosy tsy averiko satria ianao raha mbola masika be ato trano de anao an'le tovovavy vonitra verina ho a le vadiny tao vo herinandro sa tababolana de Fanavaozana zao ny ataonao ato trano midororo tsisy atao fotsiny ato trano ato mijery tele na ataonao raharaha nefa natao à distance atao amin'ny radio zay mianaka nitondra lizy ambavaka lasa indray le rangahy pastera lasa indray le vadiko fananina ka mandreraka mihitsy fa mitsotrotra fotsiny ao trano hoe natondra raha midororo eraky ny tanàna zay zany ve ny ataonao zany hitanao ay le olona zany tsy niova nefa atao inona le zana le vadiny atao à distance de ny maninona zany zay reraka fotsiny zay ao anatin'izany de tsika zany tsy famitaka mihitsy a fa misy dingana tokony atao kosa aloha hoe alohan'ny anaovana distance zay na tonga niraka mbola tsy hoe izy akory ny te hisisika hoe ny taninao ve efa vitan'izao taninao fa mialohan'le distance kosa ny hoe fantarina hoe anao marina ve ny tany misoratra aminao tokoa ve le tany ianao ve mba nanaraka tsara ny lalam-panjakana mba tena nanaraka zay vao atao à distance le izy mazava aminareo tsara ve zany ary efa naverina teto foany zany hoe tsy hoe rehefa kristianina akory ho a de mandendeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra rehefa kristianina ianao sorataingana ny taninao fa zavela mijanjanona fotsiny eo zany fa vitany jetlisa manoratra ny eo amin'ny anarany a rehefa tsy ianao tsy hoe mifampatoky zay pastera de avy eo lasa manao à distance nefa ny ianao nanao atandrevaka azonao zany misy olona miaraka lasa n'le vehivavy ny vadiny rehefa atao distance za tam'izay mifona fa tena fahadisoko mihitsy na anao à distance 3 andro herinandro tsy mbola nody ihany de ozy amantsy anazy fa aiza ho zany nareo fa natao taiza moa natao mariazy taiza natao soratra sy rehetrarehetra ka zay ne pastera mbola tsy vita mariazy e zahay avao ny sanaka sy ny vanaka fotsiny hoe ay zany reto olona hoetiko amin'ny distance hoe avereny ny vadiko reto a tsy vady mariaziny fa za koa moa maika be tao amin'ny radio de tsy vita adinika tsara hitanao reramaina zany 3 andro nanao à distance nefa ny a tsy ara-dalàna le dinika nataoko de tsy fantatra hoe olona tsy mpivady reo na de niteraka 10 ary izy a rehefa tsy vita soratra sy mariazy de maninona izy tsy mpivady izy de mety atao à distance sa tsy mety zany tokony bebaka aloha le vehivavy ary ny teneniko mihitsy hoe ny omby ary areka anao soratan'ny olona kianao indray ve hoany tsy soratany ka izy tsy mety misoratra zany izay ohatr'izay le olana noho izany a fitao aloha izay andraikitra tokony atao rehetrarehetra mila distance daholo ny fiainantsika isan'andro san'andro a na mivoaka metsena ary ianao de ataovy à distance ny loka sy ny zavatra vidinao rehetrarehetra maly ny teny ianao hoe ny vokatra rehetra eto Madagasikara amin'ny akabeany a de efa marika halalina daholo a averiko amin'ny radio mihitsy zany dikan'izany a fa produit permis azony musulman hoanina io zany tsy sahaza ny kibony kristianina ny produit halal aokanareo eny tsara n'izany mihitsy eto Taninanadrano androany noho izany normal raha misy voakanina daholo ny kristianina misy asan-devoly noho izany vao miala ao an-trano mihitsy ianao de ataovy à distance daholo aloha le rehetrarehetra andehananao satria raha manao fandroitam-barotra le tsena de misy inona zay le zavatra avidinao misy ody zay de ataovy à distance zany distance daholo zany mino kosa angamizay fa mazava zany resaka zany tiako amafisina kely an'izay satria tena raha izaho manokana aloha nantanao tena tiako mihitsy tsika tena hita ny voninahitr' Andriamanitra io za rehefa manao asa distance
de sahala hoe midongo be amin'ny Jesosy zany Jesosy apahitao vonina atrao reo olona reo de mba tena araka le Elisa mpaminany teo hoe mba ahafantaran'ireo fa ianao tena Andriamanitra mpamaly vavaka fa tsisy afa-tsy ianao de zao tena fampianarana ny atao eto mba tena araka ny tenin'ny pasteur Josiana eto hoe mba tena tsy hanala baraka ny asan'Andriamanitra tena mila fibebana ry zareo io fa tsy ohatra ka hoe manana olana zao tsika any be da be samy manana olana na anina de fotsiny de mandeha io moa fa teneniko foana amin'ny radio io za efa makao amin'ny radio de miteny an'ity foana hoe raha vao tsy tafy bebaka tsika tsy tafy eona amin'ny Jesosy tsy mahita zany atsika raha vao tsika metehitra olona angambany hoe mety osaka iraka moa ny andra lavinisy zany foana raha vao metehitra tsika hoe any amin'ny raha lavinisy na any amin'ny raha lambola tsy tena za zao tena misaotra ny pasteur Josiana mihitsy hoe tena misy namako ihany mba manoro an'izany fa za tena mpiteny an'izany mihitsy hoe aza metehitra ray aman-dreny zany ianao ve zao fa ohatra ataoko ohatra fotsiny fa nitenen'ny filohan'ny repoblika ohatra hoe aza makariry fa tonga de manatonana de mbola andeha hiaka-mboala hivilivily ve ianao Jesosy zao fa niteny hoe makanesa ty ambiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana fa zany amin'ny anareo fitsarana Jesosy ny manome antsika fitsarana fa tsy za iray aman-dreny tompoko fa zay de fitaovana fotsiny ihany tena fitaovana fotsiny ihany za tena koa tena misaotra ny pasteur Josiana fa sahala hoe ento aty amiko izy Jesosy tamin'ny Lenarary ento aty amiko izy fa tsy niteny hoe ento any amin'ny mpianatra izy mpianatra Jesosy ihany zay fa de za tena miteny mihitsy hoe tena mianara mihitsy zay hoe fionana amin'ny Jesosy zay ary zay ny antony isin'izao hoe za moa gaga rehefa natsomy pasteur Josiana tamin'ny herin'andro hoe ampianatra eto hiaraka eto fa tena tiako be mihitsy hoe tena ampianarana ny olona mpanompon'Andriamanitra mihitsy hoe aza metehitra ray aman-dreny zany fa Jesosy zao dada nisy taona dada tam'izay le tany Toby Tsinjorivo teo nanokana tany de nisy vidéo any dada zay tany de nalefa hoe na tsy any ary any Jesosy aza mietrehitra hoe tsy any de tsy any de any Jesosy mahita anareo ao izy any Jesosy de mba miteny mihitsy hoe Jesosy any amintsika tsirairay avy fa mianara mihitsy zay hoe ahoana le fomba de secret tsotra sady mahomby tena mila bebaka ianao tena mila tafahoana amin'ny Jesosy ianao fa natao sody mantsika mietrehitra hoe ahita misasany ngamba vao manoratra an'io taratasy io de tonga de ahita miracle ny eo fa raha vao tsy mibebaka ianao tsisy miracle io raha vao tsy tafeona amin'ny Jesosy ianao za fiteniko aman'olona ary mandray amin'ny tena manantso mihitsy le mandefa message reny misy naray vao antsika hoe tena fa mibebaka tsara ianao tena fa ohatran'izao tsara ianao satria ahoana tiako ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra le olona de ampianarina tsara izy hoe tena mibebalo tena ataovy zay rehetrarehetra hoe araka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fantatra anao tena hifono amin'ny Jesosy mihitsy aloha fa tena tsoroko aminareo fa tamin'iza tamin'ny moto iny tena za mihitsy ny teneko roako mihitsy mivady aman-janako andana aloha nareo fa ato Zoma sabotsy ny iboko atao an-trano tao tena tsoroko aminareo zany fa tsy hoe natao disctance fotsiny le teneniko anareo hoe may azotomy manyanina tsy any fa tena niboka tsaroko mihitsy hoe tsy ary mbola nanao vavaka oatra zany amin'ny 12 alina mbola tsy ary zany fa fantantarako tany fiangonanay mantsy zany hoe amin'ny 12 alina ny fo mamaky baiboly ianao le mbola maiziny iny misy lasa alaiko ny raha amin'ny anaran'i Jesosy miala ny toromaso aloha fa eo amin'ny Jesosy mamaky baiboly ao amin'ny ray maraina mamaky baiboly zany ianao ka zay ianao rehefa tia hita amin'ny voninahitra ataonao ahoana zany hoe eo amin'ny olona ambony zany de tsy azoazonao fahatany reny ka zay le efa fanteneniko tamin'ny voalohany teo hoe nareo finahitra fotsiny mampitondra fa mitsotsotra ho amin'ny fifika sy mirahirery fotsiny fa ianao tsy hibebaka zay le fampianarana tamin'ny voalohany fa nampitsahivoko anareo teo hoe aza mififika fotsiny na mirahira fa Jesosy mpitarika endry ianao tantanina fa andana mibebaka andana mifona fa rehefa tena tafarainy ty sy manina hoe ianao tafibebaka tafifona ny ray aman-dreny mitondra mavaka hitan'i Jesosy ireo onena Jesosy zay le teneniko tsy maintsy ary tsy maintsy zay ny atao hoe finoana ka de mahereza azo valim-bavaka amin'ny herin'andro misy fanontaniana ve ato misy ray aman-dreny anazava kely ianazava kely vetivety fotsiny ho antsika zay nanoratra an'ireny taratasy reny tsy hoe atao a distance reny zao androany de raha pitsinareo ahita valiny fa reny zany raha ny tena marina 3 jours successive zany vao tena mahita valiny ianao raha atao a distance an'izy fibebanao ihany koa sy mifinonao ny dikan'izany de hoe zay zany zay tsy manao hoe zay tsy zay manao hoe
zay ny tena maheno io fa zay no zavatra hitanay ary nresira mihitsy zany a distance zany a raha androany io natao a de raha pitso atao a raha afaka pitso atao tsy za irery manao fa nareo zany mila finiavana aloha ohatra hoe latsinay zay ao a talaty zay eo parivan'ny andro ary raha mahitinareo zay reo zay mijanonao parivan'ny andro tsy isy mpiandro manao distance afatsaky reo ao rehefa rivan'ny andro de manatona any nareo na manana fahefana ahafahanareo manijery hoe inona ny efa mivata am'le natao a distance inona ny efa vokatra fa raha ohatra ho tazominay fotsiny io taratasy io tsika tsy mifanakahita akory tsisy dikan'le a distance rera maina fotsiny tsika dozinareo hoe mandainga le mpanao a distance tsy mpanao a distance tompoko mandainga fa itsika mpanompon'Andriamanitra koa mila finiavantsika raha hitondra distance aty am' Jesosy de fifonana sy mifibebahana zay zany mba apetraka kely so misy manao hoe atao a distance iny androany de raha pitsa hita vokany intelo iny ny atao intelo misesy iny ny atao tsy maintsy mahita vokany tsika tsy maintsy mahita vokany tsika raha intelo iny natao azonareo zay de mibebaka tsara de mifona fa raha ny androany fotsiny tsy mahita nareo raha pitso fotsiny tsy mahita intelo misesy miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra arakarak'zy zarany ray aman-dreny andreo moa zany hoe atao ahoana fizarandreo fa za miangavy atsika raha azotsika atao fa vakansa zao mpianatra manana finiavana miakara any an-quatrième tompo reo ray aman-dreny be reo ary amin'ny 5 mbola any an-quatrième no ny asan'Andriamanitra mba miangavy re tompoko mba hitanareo tsara zany hoe Andriamanitra miasa voninahitr'Andriamanitra amin'izany a distance zany de misaotra betsaka tompoko saotra tompo eny ara malina somary malina fotoana ihany nanao fampianana io zany de zao zavatra rehetra fa fantatry mpiandry daholo miara-miasa aminay ireo ao vady maditra ao zanaka maditra ao blocage ny asa ao zavatra rehetra ao mikasika anao de nataon'ny mpiandry amin'iny atoroko anareo manao boribory no mpiandry reto re mpiandry tonga reto de mamoty andreo de ny anjaranareo kosa am'izay mandoalika daholo nareo patera zolay mivavaka mitaly de alefa nirale misy fahavalo mana de vitsy zay de odora mpiandry reto re mpiandry reo ihany atoniny izy doran'ilay reto de aveo nareo mbola mandoalika izy zany mananlify boribory eto aloha averiko tsara mananlify daholo mpiandry na inina de roany mpiandry daholo le de volo rehetra ditra sy ny rehetra de aveo izy miasa am'reto taratasiny reto indray manatiny reto daholo mpiandry rehefa aveo tiandray mpiteny de aveo mpiandry samy maka daholo izy samy maka hoa re mpiandro reo maka daholo zay tandrifin'ny azy ohatra hoe ty tandrifin'ny azy de anjara manao distance an'iny de rehefa hitanao ianao mahalala efa nahazo valimbavaka anty de ngavin'ny mpiandro zany mba manao tatitra kosa ianao satria mety reraka koa zao mandoalika sy manao distance anao salana de reraka misy hay le olona rehefa nahazo valimbavaka za mbola mandoalika any za mbola mandoalika sy manao distance ay izy avo mahazo valimbavaka efa azonay re aman-dreny le nangatana le katikaty rehefa azony efa zako tsy hay izy efa volana ty fo hitako le olona efa anana hoe efa azony le katikatara efa ohatry zao zay zako ro volana efa lizy ray volana de efa de mba tsara atsika fotsiny mba milazan'izay zay nga mareo koa zay mba fomba mpiasa mpiandro eo nangaviko fotsiny de mandoalitra nareo tona ny tenareo ny tompo fona amin'ny tompo de mitrotra mbavaka ny olona de manao ny mpiandro de manao boribory izy de voatandriva iny de aveo izy manapotika an'ty am'izay amin'ny lalan'ty de masamy mandray reo saotra tompoko saotra tompoko vonina ao am'izay asaitsika de aloha taritiny zokovenius zany ararotsika ny fisininy a distance de alors zareo mihitsy naneo an'le fomba fiasan zareo ao am'izay a distance izay ho voninahitry'Andriamanitra ray ndao ary de tonga de tarito zany rehetrarehetra zany sangantsika de ataotsika ny ira 700 misy fahavalo maro ty ady aminay faly sy miravoravo raha mbola misy tavela le taratasika i mbola be tabe tavelany ao anatin'le ao lasa arytsika ira 700 misy fahavalo maro de iady amina faly sy miravoravo raha mamotrakana iza
tsy manakery andrese na azy ireo ery mpamonjy olombery Jesosy tompo vomjy andeny faharoatsika andohalika ndreo ny fandrika arato zay mivelatra voko tsara sy milantolanto tofia nanato kanjondrisy ninazo kanjondry sy ninazo zay fatoranizy ireo baniny miala Jesosy tompo vonjy vavakitsika samy mitondra ny tena atsika eo anatrehan'i Jesosy satria tsisy nanao ny marina na diray aza fa androany kosa Jesosy dia iainy ny fibebaka atsika iainy ny fitaraina atsika ary amela ny helokotsika mba ho voninahitra ny rery any Jesosy eo mame voninahitra ny anaranao zay satria tompona isy mpanjaka na herin'Andriamanitra ianao misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny androany ity izay nomenao anay amin'izao andro tsara zao mba etorana aminao ka dia mandohalika eto anatrianao zay Jesosy misaotra anao hoe makalaza anao hoe mideranao satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara Andriamanitra le tsy nafoy anay Andriamanitra le nijery anay Andriamanitra le niantra anay na dia tao anatin'ny fahotana sy ny fahadalana ary zay dia mbola nitsinjo anay ary ianao ary mitarika anay ho ato amin'izao tempolinao masiny zao mba hifampianatra Jesosy ny amin'ny teninao sy ny amin'ny fiasanao satria fantatitray Jesosy fa mavonjy anay ianao ary ianao rery any ny Andriamanitra mavonjy anay tsisy afa-tsy ianao rery any Jesosy ka dia